Tompolasy tombovavy ao anatin'ny havaliana tanteraka no iarabana anao amin'ity maraina ity. Alakamisy 20 oktobra 2024 manaraka ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ianao ary dia izay no ananterana ny arabo ao Ambampirarintso. Tsy misy anavahany io fa na eto antoerana na any ampitany Ramasina dia ananterana an'izay arabo Ambampirarintso izay. Arapaina manokana ianareo any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy iny zany ny any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara zany hoe ny tapany atsimon'ny nosy iny zany dia arapaina manokana satria maro ianareo no mangataka an'izay dia hitondrana zany araba manokana izany. Ny faritra atsimon'ny nosy dia anisan'ny miavaka izy kanefa dia manana ny arena be tokoa ary ny arena voalohany aloha tompoko dia ny olombelona. Izay ny arena voalohany ary dia ananany ny any amin'ny faritra atsimo zany saingy tsy afaka mivoatra, tsy afaka tena hoe miatrika ny fiainana araka ny tokony izy ny olona any amin'ny faritra atsimo noho ny olana isan-karazany tsy fanjari-tsakafo, resaka haitany sy ny sisa rehefa tsy izay indray dia misy indray ny resaka hoe loza voajanahary karazany zany valaly sy ny sisa efa eny daholo zany rehetrarehetra zany ka dia arapaina manokana zany ianareo any amin'iny faritra atsimon'ny nosy iny. Toy izany ihany koa ianareo any ampitan'ny ranomasina any dia tsy adinoina mihitsy tahaka an'izany ohatra ny ao Afrika ao izay maro dia maro ianareo teratany malagasy no manaraka ny fandarantsika miara-manonja MBS Radio Mada raha tsy resaka afa-tsy ny any Gabon, ny ao Sénégal, ny ao Côte d'Ivoire, ny ao Algérie, ny ao Maroc, ny ao Afrika Atsimo, ny ao Djibouti. Misy namana tena akaiky dia akaiky ao Djibouti ao teratany malagasy dia norana ny araba daholo zany. Ny any États-Unis moa tsy adinoina ihany koa ny ao Washington, ny ao New York ao dia tolorantsika ny araba manokana ny any Europa akoatra ny ao France dia be da be nareo no any. Ny any Asia akoatra ny any Chine dia misy ihany koa ny any amin'ny firenekafa ny Asia any zany izay manaraka ny fandarantsika anisan'izany ohatra ny ao Japon. Misy teratany malagasy maromaro ao Japon ao manaraka antsika tsy hoe ao Tokyo ihany fa misy any amin'ny tanàna hafa ihany koa tsy ary voatanisa eto daholo fa dia anterina ny araba ho anareo rehetra ireny. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny famakafakana maro samihafa izay hoentina ato anatin'ny fandarana. Mbola ho avy eo ihany koa moa ny namana ihany koa hitondra ny famelabelarana arak'izay fahaloha hevitra nomanina izany fa izany rehetrarehetra zany nototosa dia eo ireo namana teknisianina marobe eto amin'ny Foibe sy manerana ny nosy izany miparitaka ny rehetrarehetra any manatanteraka ny asa eo amin'izay lafy ny teknika izay. Misy ny tsy maintsy araha-maso amin'io resaka teknika io indraindray misy ny da eo olana isan-karazany, olana tsy apozana, zay no mahalafy ny teknika ny teknika ka dia tsy mandry andro tsy mandry alina ireo namana teknisianina ireo zany amin'ny fanatontosana izay asa izay ary dia mifameno ny asa. Tsisy dika ny zavatra tenenina eto tsy tonga any aminareo raha tsy eo ny lafiny teknika maro isan-karazany izany. Zay no hoe la tompolasy tompoko vavy fa tsy azosika adinoina ihany koa tena zava-dehibe ny fisaorana alay nahary satria raha tsy izy tsy afaka miserasera amin'ity fandarana ity isika. Ety am-piandohana aloha zany dia efa nambarany ny pampalala vaovao fa dia misaona ny eo amin'ny tontolon'ny kanto zany satria dia namoy mpihira malaza ny sika malagasy izany tsy hoe teto an-tanindrazana ihany no nandrenesana ny sanganasany izany ny mpanakanto izay nandosany fahafatesan'izany fa hatrany ampitan'ny ranomasina any dia i mamy izany mamy izay mpihira izay manana ny toerany tokoa tao amin'ny tarika MR Razafy efa nisy izany le 500 koa nafatarana azy mamy Rajaona manana dia lasa nodimandry izy be dia be ny sanganasany raha resaka hira ho antsika izay tena hoe mpanaraka dia tadiditsika izany hoe toky, tadiditsika izany hoe mariazy, tadiditsika izany hoe resaka hoe sary, feon-dakolosy sy ny sisa na inoana ny feon'ny mamy daholo ireny zany ka dia
izy ny lasa fa ny sanganasany dia mipetraka hatrany hatrany. Ny tsaromariana moa zany rehefa misy ny hoe fodia mandrina artista tahaka an'izao ny artista tompoko dia amin'ny artista azy dia tsy atsona zany hoe raha tompoko lahy na raha tompoko vavy zany fa atsona amin'ny anarany foana izy na dia lasa nodimandry aza. Zay ny artista izany. Iny zany ma-artista azy de mipetraka foana zay fa tsy de fiantso loatra zany hoe raha tompoko lahy rahana na hoe raha tompoko vavy rahana raha lasa nodimandry ny artista fa ny anarana izay alalany ny be sy ny maro azy amin'ny ma-artista azy no mipetraka foana izany. Io zany tsy mpihira ihany fa na hoe mpanoratra na ohatran'izany ohatra hoe dox tsy fiteny zany hoe tompoko lahy dox tsy fiteny zany fa tonga de tenenina fotsiny hoe i dox i rado zany mpanoratra daholo zao zany ny mpihira dia ohatran'ny izay ihany koa dia mirary fiononana feno zany ho an'ny fianakavian'ny mamy ao amin'ny tarika Merazafy ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja izany de mampahery ihany koa ny tontolon'ny mpihira ny fianakaviam-ben'ny mpihira eto Madagasikara izany. Zay ny momba an'iny. Dia hiditsika amin'ny votoatin'ny fandarana ary ao anatiny izao miara-manonja MBS Radio Mada izao. Ity resaka hoe fifandraisana amin'ny any ivelany ity resaka hoe diplomasia malagasy ity resaka hoe ministeran'ny raharaham-bahiny ity resaka hoe masoivo ity tatoato dia nahitana resabe ary le izy tsy hoe ny olona ny te hiresaka, tsy hoe ny olona no tsy mahita tao ka de hoe isikotra ny zatsy na isikotra ny zaroa fa ilay toe-javatra miseho eo anivon'ny fitantanany raharaham-panjakana eto Madagasikara no mahatonga ny sofiny tsirairay ho ranga. Ina moa dikan'izay hoe misy zavatra miseho aty, misy zavatra miseho amin'ny ministera anankiray, misy zavatra miseho amina departemanta anankiray izay ny olona zany ety ivelany mitazana dia rehefa miseho le izy izay tsy avaty amin'ny vahoaka malagasy izay mitazana, izay miaina isan'andro fa avao anatiny ao ihany, avao anatin'le fitondranao ihany no mivoaka le izy dia lasa mangila tsofina ny olona. Maninona hony? Fa misy inona ndray hony? Ary zay ilay fanamarena tena goavana be hoe fa misy inona indray. Indray zany tsy hoe voalohany na faharoa na fahatelo fa efa mihoatra an'izany. De le zavatra eno zany sy izay hita paritaka ety anivon'ny fiarahamonina de zavatra manahirana foana, zavatra mampiasa saina foana, zavatra mampalahelo foana no eno zany ao anatin'izay tontolon'ny fitantanan-draharaha-panjakana izay. Raha vao hoe fitantanan-draharaha-panjakana de fitantanan-draharaham-bahoaka no dikan'izay, firenena no dikan'izay. Ny eto tsy vita fa mbola misy hoe toy an'sy sisa de mipotra indray ny ato tsy vita de mipotra indray ny ato. Amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemany sy ny sisa tafiditra daholo zany rehetrarehetra zany. Inona indray zao ty tany an-Joro be ty de lasa resabe resaka tsy fandriam-pahalemana de mitatra de tsy voafehy foana le toedrarah zany hoe ny eto amintsika zany de mitombo ny zavatra tsy voafehy noho ny voafehy. Zay le izy. Ary io tsy ao anatin'ny hoe tontolon'ny fahefanam-panatanteraka ihany no andrenesana an'izao fa hatrany amina androm-panjakana mpanao lalàna any amin'ny ivony atemy meram-pirenena zany vory zareo zao ao anatin'ny fotoam-pivoriana dia hitantsika tamin'ireny fotoam-panokafany reny fa misy fitenenana maherihery ao satria misy zavatra miseho ao tonga hatrany amina hoe fitenenana mihitsy andin'ny tsoratra masina ny anaty baiboly ihany ny teneniny filohany atemy meram-pirenena sy ny sisa dia matoa zany tonga amin'izany resaka zany le izy de misy zavatra tsy mety ao. Inona moa ny idiran'ny vahoaka malagasy amin'izany? Hoe misy zavatra tsy mety, tsy ny vahoaka malagasy eny no mitantan-draharaha fa izy tantanina, izy hoentina fa ny ato amin'le tontolon'ny fitondrana no misy zavatra miseho foana.
ilay fotoam-piasany ny filoham-pirenena nefa de efa manify de manify. Averiny indrepande efa manify de manify ny fotoana izay ao anatin'izay hoe fotoam-piasan'ny filoham-pirenena zany na lay hoe manda zany. Anio zao tsika efa 20 oktobra sahady 20 oktobra 2024. Inona zavatra miseho? Misy minisitra esoriny, misy grevy misy mandroso memitra fanapaha-kevitra misehatra raisam-pirenena tsy fantatra tsony hoe ahoana na ahoana. Ny tany ankizy miditra an-tsekoly mieny na misy ara ny tarehimarika mivoaka any ananany hoe tena mety mihitsy mety tsara fa zava-misy aloha dia miena. Ny tany fahantrana izay navoaka amin'ny banky iraisam-pirenena voatsela mitombo raha ny eto Madagasikara. Zany no zavatra misy. Ny akoatran'izay rehetrarehetra zay, ny tontolo ambany vohatra, ny tontolon'ny eo amin'ny orinasa isan-karazany dia minainaina daholo ankehitriny. Milaza zao ny eo amin'ny ivon'ny fitondrana ny amin'ny hoe tena omena tosika mihitsy, tena hokarakaraina arak'izay azo atao mihitsy ny fanomezan-danja zany antsoina hoe vita malagasy zany. Fomba fiteny zany, fa manahoana ny réalité, manahoana ny tena zavatra iainana eo anivon'izay rehetrarehetra zay. Tena omena tosika mihitsy, mbola resaka kapobeny zany mbola tsy tena hoe miditra amin'ny antsipiriany sika, fa mbola resaka kapobeny zany, mena tosika ny vita malagasy, ny orinasa malagasy zany mazava loatra ao anatin'izany. Fa manahoana ny fiainan'ny orinasa malagasy amin'izao fotoana zao raha omena tosika izy? Tokony tsy ny produit avy any ivelany tena manjaka amin'izao fotoana zao raha tsy resaka afa-tsy ny entany sinoatsika. Ohatra fotsiny zany eto miara-mahitsitsika reny friperie reny, zavatra tsy ilain'ny olona avy any ivelany no ifantofan'ny malagasy avy any ivelany reny avy any ivelany reny tontolon'ny friperie reny. Zay tsy miteny hoe ratsy na tsara fa le izy fotsiny hoe avy any ivelany. Ka raha nampitosika ianao zany ny eto Madagasikara, ny indostria, ny mpandraharaha malagasy dia tena hoe mila zavatra azo tsapahitanana zany fa tsy tenenina fotsiny. Teto hoe misy orinasa malagasy betsaka fa atao hoe maty ankolaka na maty mivantany. Zany orinasa Tico zany ny tena hoe mivoy an'izany hoe vita malagasy zany, fa nidorana tamin'ny 2024. Tsy hiditra tsony tsika amin'izay zavatra seho tany aloha tany hoe iza ny nandoro, iza ny nampandoro, iza zao. Tsy resaka an'izay tsika, fa efa niarahantsika nafantatra reny tantara ireny. Fa raha ankehitriny ve de mipotra fitenena tena pina ny tena atao hoe menan'ny sehatra omena azy ny sahaza azy, sehatra mendrika, toerana mendrika ny vita malagasy. Zany vita malagasy zany zany tena hoe reharehan'ny firenena. Na eo amin'ny resaka vokatra orinasa io, na eo amin'ny resaka fandraharahana io, omeo toerana ary ny mpandraharaha malagasy. Kinona ny antsoina an'izany Rothschild zany raha ohatra hoe manana mpandraharaha malagasy, manana maizy azy isika. Tsy mahay ninina daholo ve zany ny mpandraharaha malagasy eto amin'ity firenena ity, na vita fianarana na navita fianarana teto toerana na ny navita fianarana avy any tany ivelany. Fa meno mantsy zay, misy ny mandrato fianarana eto, misy ny mandrato fianarana any ivelany. Raha ny tontolon'ny fandraharahana, ary lay hoe atidoha malagasy raha ny tena izy, de tokony ampivoatra ny mpiray tanindrazana aminy sy ny firenena malagasy ny atidoha malagasy. Izay no nandanin ny ray aman-dreny sy ny firenena ny vola mandany ampondro kely mihitsy mba hatafita ny zanaky ny malagasy, mba hampandroso ny orinasa tena malagasy. Fa tsy hoe mody hoe tenenina hoe orinasa malagasy nefa teratany vahiny ny tena atidoha be ao ambadika de mody atao hoe orinasa malagasy, fa hoe tena hoe malagasy. Ka raha ohatra ianao zany ampivoatra ny hoe tena omena ny sehatra sahaza azy, tena mendrika azy ny atao hoe vita malagasy, tsy tenenina fotsiny zany fa misy kipitsopitsony be dia be miainga any amin'ny fitaovan-tanindrazana fa tsy ny fitiavan-tena miaraka amin'ny mikonikonina any ambadika any miaraka amin'ny vahiny. De lasa ny vahiny mahazo tombony, le olombitsy
no mahazo tombony fa ilay tena hoe malagasy amin'ny ankapobeny dia ary sisiny ary io ne misy fanabeazany raha raisitsika zao neny Mauritiana misy fanabeazana mihitsy hoe manjifa ny vita avy eo amin'zareo zay le fanabeazana zay hatrany amin'ny ankizy madinika omenany zany fanabeazana zany ty resaka toekareny ty ne misy fanabeazany io resaka fantsifana io ane misy fanabeazany zany ny any ivelany any misy fanabeazany io resaka fantsifana io fa tsy hoe mandeha gona fotsiny am'izao aizany eto amintsika zany tsisy resaka hoe fireana politika inona fa tena resaka fotsiny hoe fitiavan-tanindrazana izany zay le hoe tena hoe mampandroso ny vita ny malagasy ve dia atoronao am'zany hoe resaka asatanana zany misy ministeran'ny asatanana eto matona asina ministeran'ny asatanana tompoko dia misy dikan'zay hoe eo ny mahasatanana azy fa eo indrindra ny fanasongadinana amin'ny hoe malagasy asatanan'ny malagasy falerianao rehefa tonga ny andafy any mahita hoe asatanana vitan'ny malagasy karaha ohatra zany hoe ampandroso an'izay fa iny ty aladorany ty fa asatanana ne azo matetika no ampiasaina amin'ny akamaroany zany zao sahirana ny mpanao asatanana anontany eo any amin'ny zafy maniry any sahirana satria le akora ampiasaina tsisy tsony fa may ny azo tena ohatra hoe tena le hoe antitra tena ilaina amin'le fanaovana an'le asatanana tsisy tsony fa de miodina ka io zany tsy tenena fotsiny hoe asongadina ny vita malagasy hoe misy fivoriana iresa-pirenena ny velany any iresahana momba ny tontolon'ny famokarana indostrie sinsisa de hoe tena ezahana mihitsy ny pahazo aina ny vita malagasy ka raha ho ezahanao zany mampahazo aina azy de aiza zany le politika afahana manantanteraka an'izay le politika nefany izay atao de politika tsy mifanaraka amin'ny filan'ny malagasy fa resaka lasa politika nakitsaingotsaingoka zay no misy problema kely de iny tsaingona kely no ohatran'ny lalany rehefa lalana eto amintsika de ohatran'izany vao misy fahasimbana le izy tsy tonga de amboarina tena araka ny tokony izy fa atao tipitopy tsy vao zao zany teny hoe tipitopy zany no nivoaka fefahely zany no mivoaka hoe tipitopy dika zany tipitopy zany de hoe tsaingotsaingoana vonjy tavanandro zay no izy ka de ho politika na vonjy tavanandro ve tompoko no ampiarina eto amin'ny firenena tsy mety zany satria resaka politika lavitrezaka vahaolana maharitra izany no tadiavina tsy hoe mendrika le hoe teny hoe mendrika mantsy tsy hoe tenitenena fotsiny ko fa misy heviny mafonja be ny ao ambadika zany hoe mendrika izany ka raha fiainan'ny malagasy am'izao tompoko de tsy mendrika azy na amin'ny resaka fampandrosoana indostria io anontany io ny eo amin'ny secteur privé eo fa tsy minainaina daholy reo tompona orinasa teratany malagasy reo ahoana nanaovana an'ity ahoana nanaovana an'reto mpiasy reto ahoana ny atrehana an'izao ny vahiny atsy nefa mahazo ainy ery fa misy koa ny vahiny efa tsy te herika akatytsony ko hoe ahoana moa no afana mampiasa volany Madagasikara nefa any mbola misy mpangalatromby any tsy fandrimpalemana io mantsy ny tena goavana be akoatra ny problemana energia ahoana no ampiasana vola ahoana no ananganana orinasa ny energia problema ny angovo zany ny tsy fandrimpalemana mahazo vahana mango fotsiny hoe raha marary ianao any akodaota any de ahoana lalana ratsy ahoana namoahana an'le vokatra sinsia jereo ny RN2 ho an'izay mpandehany zay moa voatany vao aingana tamin'ny Antananarivo Moramanga va ai tena sarotra de sarotra ny fandehany raha ka zay le izy hoe efa fandrehantsika foana le fitenenana zany hoe atao an'izao fampanantenana atao an'izao sinsisa fa ny tena zava-misy tsy arak'izay de iverina kely tsika atao amin'ity resaka hoe diplomasia eto Madagasikara ity ny tena atao hoe voamarika zany tao aorianan'in'le hoe nesorina ny ministra ny raharaha-mbahiny iny de tonga de hoe
intérim. Zay aloha le izy de hoe atao ministra ao zany aloha intérim hono ny ministry ny fiarovam-pirenena zany misahana an'izay hoe intérim zay. Dikany hoe intérim de hoe vonjimaika. De eo no mahalasa ny saina mihitsy. Tena hoe amin'ny maha-olom-pirenena inona ihany ty vonjimaika ty. Tendrena ny gouverneur, tendrena ny ministra, mbola tao anatiny ity régime ity ihany zany tao amin'ny resaka renan-kibon'ny tany tao nisy ministra nesorina tamin'ny fotoan'androny. Embolana no nendreketan'ny teo anivon'ny primature ny hoe intérim tao anatina ministera anankiray. Enim-bolana 6 mois intérim nefa ministera goavana be izany ministera izany. Ministera ny renan-kibon'ny tany mihitsy iny. Enim-bolana. Zay fotsiny no jerentsika hoe fa maninona no enim-bolana no vonjimaika no misahana nylay ministera nefa ministera goavana. Izy moa tsy de hoe misy hoe ministera kely sy ministera madinika samy manana ny maizy azy ministera fa izay aloha no zava-misy. Ity indray zany tena hoe ministeran'ny raharaham-bahiny izay goavana be ne zany ministeran'ny raharaham-bahiny zany. Io tsy mijanona fotsiny hoe tonona fotsiny hoe ministera maneho ny fiandrianam-pirenena souveraineté nationale. Eny marina zany. Fa le andraikitra ao be de be resaka passeport resaka diplomatie resaka visa resaka resaka momba ny tontolo fahasalamana misy marary tapoka de alefa makany velany hoe misy maty any velany any de ampidina ty an-tanindrazana nofo mangatsika an'le olona anisan'ny taona ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny daholo miandraikitra ny atota taratasy ny kipitsopitsony isan-karazany amin'izany. Inona ihany koa resaka masoivoy resaka efa nitenena teo resaka diplomatie. Inona ihany koa resaka arifenitra be da be ministera goavana be mihitsy zany hoe ministera ny raharaham-bahiny zany. Fa raha ohatra zany hoe nisy ny fanalana ministra raha hoe raisina amin'ny mahazava-dehibe an'le ministera tsy tokony misy hoe miandriandry zany. Ny olona veny tsy misy tonga eo indrindra mantsitsika. Ny olona veny tsy misy ko maninona no mbola atao resaka hoe intérim indray. Ny olona ny any an-dafy any vao niala teo an-toerana zao ny prime ministre frantsay le teo aloha Jean Castex moa ny anaran'izy iny. Fa tsy ela tonga de hoe Elisabeth Borne. Tsy izany intérim zany fa tonga de eo raha misy ohatra zao ohatra hoa zany i Macron zao ministra tao anatin'ny fitondran'ny président François Hollande tamin'ny fotoan'androny. De za tsy havita ntsony fa za hiala. Ozy nga Macron zany izy moa efa niketriketrika kajikajy izy latsaka filoham-pirenena hiala ozy. De vao niala izy ny epitsony iny de tonga de voatendry ny solony zany ny olona. Fa ny eto Madagasikara firenena efa sahirana, firenena efa tokony hoe aingana be ny fomba fiasa manoloana ny fijaliam-bahoaka, manoloana ty problema isan-karazany ity de mbola vonjimaika foana. Tsika nefa tsy tetezamita tsony efa repoblika isika fa tsy tetezamita. Ko maninona no ampiainina ao anatina intérim no hoe vonjimaika foana ilay firenena. Zay no fanontaniana tena goavana. Efa nisy ministera ao teto tato anatin'ity fitondrana ity no hoe embolana no intérim le nitatana tao. De tia indray zany hoe ministeran'ny affaires étrangères zay ministera tena goavana be dia intérim indray. Tsika tsy miresaka olona mihitsy eto. Ary tena goavana be zao ny andraikitry ny satria zany resaka fiarovam-pirenena zany resaka fandriam-pahalema zany efa goavana be. Mbola asaina milolo indray ministeran'ny affaires étrangères ilay ministra ato amin'ny efa misahana ministera goavana be. Tsy manda izy satria zay koa no mamiara-mila azy hoe manatanteraka baiko izy ny filoham-pirenena koa moa filoha faratapony ny folo alindara teo volaza lalam-panorenana zany. Tsy resaka olona mihitsy tsy any fa le fomba atao zany manoloana an'le toedrara no mahalasa saina
firenena zany efa tokony hoe tena hiazakazaka misy tonga de tsy misy fotoana lanina fa tonga de hoe zao de nefa mbola hoe intérim no atao zany de intérim mandra-pahoviana indray ary mandra-pahoviana indray nefa le ministera ny raharaham-bahiny a ministera izay a nisy problema nisy grefika misy fitakiana be deabe tao ka misy resaka hoe fitakiana momba ny zo isan-karazany zany resaka hoe tampikarama inona koa zany hoe condition de travail manao descente misy resaka hoe fanavakavahana mpiasa atao no ny teny zany fa tsy zay no mamorona fanavakavahana amin'ny endriny maro isan-karazany de amin'izao fotoana moa zany hoe efa misy ny fampidiniana sensisia efa tonga hatrany amin'ny fiadidiana ny repoblika de efa manao fampidiniana sy ohatran'izany de zany zavatra zany a tena hoe mila vahana ao anatin'ny fotoana aingana de aingana zany hoe mila olona zany a tena hoe mahafeno ihany koa ny fepetra eo amin'izany toeran'ny ministry ny raharaham-bahiny izany ny olona ve ny tsy misy malagasy ve no tsy mafe an'izany hoe tontolon'ny raharaham-bahiny izany betsaka amin'ny mahay an'io ary le izy a ministera miavaka ny ministera ny raharaham-bahiny de sasa-matsy miteny io kaneka resaka tsy maintsy hidiran'ny politika sy ny sisa raha resaka ministeran'ny raharaham-bahiny aloha tena resaka teknika be ny ao fa nga zany ary fenitra zany anga mandeha fotsiny am'izao fa nga izany resaka hoe diplomasia zany anga mandeha fotsiny am'izao ka hoe mpanao politika ery ananny ery de nde tonga de ilingilingy tonga de andeha andray an'io asa io tsia matotompoko misy ny enam de misy dikan'izay tena hoe fianarana manokana mihitsy olona tena mafe olona teknisianina zany olona teknisianina mafe tena hoe zavatra manokana no mendrika tsara mihitsy zay teny malagasy zay no hoe mendrika amin'ilay toerana fa mahita ane tsika ohatran'ny any amin'ny sehatra isan-karazany ary io tsy amin'ny resaka hoe raharaham-bahiny ihany fa zay mahay miresaka atsy zay mahay mandokandokany atsy zay mahay ay politika atsy sy zay mahay misehoseho atsy mipasipasoka ny atsy ny sisa de ireny no omena toerana zany amin'ny fiainana kapobe no zany karaha resaka zany hoe diplomate de tsy isy olona ve be de be ny olonao afaka misahana an'izany tsy ampidirana resaka politika aloha zany ty resaka ty fa tena hoe resaka hoe iza ny olona tena mafe an'izany resaka hoe raharaham-bahiny izany de hoe ahoana no hoe lasa hoe mbola hoe intérim aloha intérim mandra-pahoviana indray de zay ane no tsy resaka olona ao zany tsy resaka olona mihitsy zany fa le fomba zany ataon'lay eo anivon'ny fitondrana no mampametra-panontaniana hoe ianao efa firenena efa vizana firenena efa reraka de mbola zao aloha hoe gouvernement io ane intérim fa io ane manao ny asan'ny chef de région ko maninona ianao tsy navita fifidianana chef de région hatramin'izao ary ny fanoloana sefokotany ery no mamaika fa resaka hoe région zay tena goavana be mbola tsy vita ny fifidianana zay fidina mantsy ny chef de région zay ny lazay ny lalam-pandrena fidina fa nga chef de région ihany mbola misy ihany keo mpanolotsaina paritra aiza zao zany fa hoe gouverneur no atao eo de hoe io ane vonjimaika zany efa ho tapitra ny mandat mbola vonjimaika foana inona ary ty efa ho tapitra ny mandat de mbola resaka vonjimaika foana no hitantanana n'lay firenena izany dia etitsika mba hoe isaintsainana tsara n'zay resaka hoe vonjimaika lava tsisy faran'zay raha raitsika zao no tao amin'ny hoe ministeran'ny raharaham-bahiny io efa betsaka ministra mifandimby teo tamin'ny régime zay mifandimby teto amin'ny firenena ministra lehilahy aloha mibetsaka fa nisy ihany koa ny ministra vehivavy ohatra zao hoe Lila Ianitra Ratsifandriamanana efa ministra ny raharaham-bahiny zany tamin'ny fotoan'androny ohatra zao zany hoe
Razafitrimo Arsolala efa minisitra ny raharaham-bahiny zany. Ohatra zany zao hoe vehivavy koa zany de mbola misy vehivavy koa ohatra hoe Ramatoa Yvette Sila efa minisitra ny raharaham-bahiny koa zany. De anisany vanim-potoana ny fandimba hoe ny resaka lehilahy indray zao ohatra hoe raha somary emitremitra mihitsy tsika tany amin'ny deuxième république nisy an'izany hoe Christian Rémy Richard zany tamin'ny andron'ny président Didier Ratsiraka, nisy an'izany hoe Jean B Mananjary zany tovitovy amin'ny anarako fa ny anahy tsisy raha efa nisahana ny raharaham-bahiny koa zany tany amin'ny deuxième république zany. Dia ohatra hoe taty amin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana dia ny efa nisahana za ministra ny raharaham-bahiny zany ny général corps d'armée Marcel Ranjeva ary naharitra fotoana maro izy no nisahana zany. Taty amin'ny fotoana nitondran'ny président Hery Rajaonarimampianina dia nisy an'izay hoe efa voalaza teo moa zany hoe Razafitrimo Arsolala diplomaty mafy daholo zany rehetrarehetra zany. Fa ny tamin'ity régime ity zany misy an'izany hoe misy tsy mahiteny malagasy tamin'ity zany nisy an'izany hoe nisy fantsoana eo amin'ny resaka hoe fanapaha-kevitra any amin'ny Nations Unies zavatra goavana be de nitarika hatrany amin'ny fanoloana ministra. Tamin'izao régime zao no misy an'izany hoe ministera ny raharaham-bahiny nahitana grevy fa tamin'ireo le ministra ny tonontononona rehetra teo na ataontsika hatrany amin'ny deuxième république mihitsy tsy mbola nandrenesana hoe nisy grevy tao. Raha hoe misy hoe ministera andrenesana grevy de ohatra hoe ny any amin'ny fahasalamana raizako ny any amin'ny fampianarana tako vola daholo aiza ny volanay aiza fampianarana ambony zany na inonona grevy zany raha hoe ny tantara zany no tsy hevitsika fa zany hoe ministera ny raharaham-bahiny zany tompoko tsy mbola de nandrenesana hoe grevy zany. Maro ministra efa mifandimby teo mbola nisy koa ny betsaka tsy voatonona fa reo aloha no voatonona zany mba tonga tato an-tsaina de nitononona tamintsika teo dia hitatsika amin'izay le tsy fahandehanany raharaha zany eto amin'ity firenena ity. De mazava tsara le izy fa lasa mametraka fanontaniana ny olona lasa hoe de ahoana zany tam'izao ahoana ny tam'izao ahoana zany ty resaka Russie ty azo antoka mihitsy zay tsy hoe mpaminany akory fa azo antoka mihitsy fa tsy maintsy nitsangam-bolo Nga Poutine nahitan'io fanapaha-kevitra hoe manameloka ny firenena manameloka ny Russie io amin'ny fakany Russie tany any Ukraine. Tsy maintsy tena taitra Nga Poutine hoe inony ty de lasa hoe ministra ny fiarovam-pirenena malagasy zany natao intérim aloha ao amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Misy ifandraisany ve zany sy resaka Russie satria tsika nanao fifanarahana tamin'ny resaka hoe aratafika fitaovam-piadiana tamin'ny Rosianina izay mpanao gazety vahiny no ny resaka an'iny voalohany fa tsy de henontsika loatra anontany daholo ny mpanao gazety ny akamaroany teto Madagasikara raha de nisy hoe naharaka an'iny loatra fa ny mpanao gazety vahiny no namoaka an'iny hoe nisy fanarahana ohatr'izao aretsy Madagasikara ihany ka Cameroun ihany koa tao fifanarahana aratafika fa ianao zany vaoaka malagasy tsy de nafantatra loatra an'le izy. Marina moa fa misy ny antsoina hoe secret défense tsy ametraka hoe resabe momba zany isika. Marina fa misy zany amina firenenay zo na firenenay fa na zany na tsy zany kosa mpanao gazety vahiny ery ve no miteny an'izy voalohany de eo voagaga ny mpiray-tandrasana inona fa misy inona moa zany misy fanarahana aratafika hony be de be ny fanarahana aratafika efa natao hatramin'izay ngamo hoe misy hoe de ahoana fa ny manahirana amin'ity raharaha ty de izao Madagasikara aloha firenena manana ny fiandrianam-pirenena izy misafidy izy firenena tiany raha miasa tsisy adikevitra zay na régime mino na régime inona tsisy adikevitra zany. Tsika ny afaka miara-miasa amin'ny Sinoa, afaka miara-miasa amin'ny Amerikana, afaka miara-miasa amin'ny Japonais, ny Alemana, ny Frantsay, zay tiatsika iarahana miasa. De misy miteny fa maninona ary le fiara-miasa amin'ny Rosianina nasiana resabe ka tsotra ny valiny. Russie anie manana probleme efa nitenenina teto. Ny firenena Rosianina toko manana problema au niveau international mihitsy manana problema be. Isika nefa eo fiara-miasantsika amin'ny Russie fa isika ihany koa de miara-miasa amin'ireo mpamatsy vola mahazatra izay adversaire ny Russie daholo ny akamaroany ao. Raha miresaka tsika hoe Union Européenne
raha miresaka sika hoe amerikana adversera amin'ny resaka politika io fa ity Ukraine ity koa efa adversera ara-tafika vantany ity satria retsy mamatsy fitaovam-piadinan'ny Ukrainiana atao ambadika ato dia isika zany eo anelanelany eo dia vao nanao hoe neutre isika malagasy tam'le hoe fanafihan'ny Russie zany tany Ukraine dia efa menomenona ny tato hoe inona ry ty fanapahan-kevitra ity potra tapika indray le hoe fakana faritany efatra nataon'ny Russie indray tany Ukraine dia hoe manameloka dia tonga dia nitotona tany amin'le ministra ny rambay malagasy nyrihatra dia hoe miala ianao zay eny le izy dia aingana dengana ny amerikana tonga dia nandreva fanambarana hoe tena zao tam'le hoe fanapahan-kevitra hoe manameloka any Russie dia hotsika hoe anahoana zany nitoyan'io inona nitoyany dia ho hitantsika eto aloha fa raha tsorona ny resaka dia izao fotsiny hoe le izy eny ny fiaraha-miasa tsy izay mahafinaritra ny Rosianina na hoe izay mahafinaritra sy mampetipety amin'ny Potina akory no zava-dehibe fa izay mampetipety ny vahoaka malagasy zay le izy ka raha lanjaintsika zala izy hoe inona mapety ny vahoaka malagasy ny fiaraha-miasa amin'ny mpamatsy vola mahazatra sa ahoana dia mivaliny dia hoe raha lanjaina zany ny ato amin'ny mpamatsy vola mahazatra aloha tsy azo elana iny fa efa io efa hatramin'izay fa tsy midika zany hoe janony ihany mihitsy ary ny fiaraha-miasa amin'ny Russie fa ny fiaraha-miasa amin'ny Russie noho i Russie zay firenena manana problema tompoko maneran-tany dia mila fandanjalanjana fisainana tsara zany ny ataontsika hoe dosage eo amin'izay be dia be ny firenena miara-miasa amin'ny Russie amin'izao fotoana fa tsy tsika rery fa reny firenena ireny mangingina izy aloha oka aloha regleo aloha ny anareo any fa pidikizo ty tsika zany zao tena nijabaka nidikizo isika eo amin'ny tontolo io raisam-pirenena satria mametra-panontaniana amintsika ny ato amin'ny tandrefanato Russie koa ny ato nefana efa nanaovana fifanaraha-piara-miasa dia eo tsika eo anelanelana eo dia lasa le ministra tsona hoe Richard Andriamandrantona no lasa nesorina nefa le izy tena le politika mihitsy politikan'ny fomba hitondrany ny fitondrana malagasy azy no manahirana dia tsy gaga raha hoe misy grevy any amin'ny ministera ny raharaham-bahiny io resaka raharaham-bahiny io tompokoa amara-paranantsika n'izay resaka izay dia saripady io tsy midika akory zany hoe tsy saripady ministera hafa fa ministera ny raharaham-bahiny tena saripady satria io raha vao miresaka hoe Madagasikara fiaraha-miasa amin'ny any ivelany dia io no voalohany indrindra dia ahoana zany ireo mpianatra ao amin'ny enamindreo zany le mpianatra diplomaty sy ny isan-karazany reo ampiasa be dia be dia tsisy afehan'io ve tsisy afehan'io ministera io ve tonga valiny dia misy ary tena misy ny mahay fa noho ny antony isan-karazany moa dia mbola izay foana lay eto amintsika iny ary namana faniry raha zafy manantany efa tonga ianao dia arabaina aloha zany tonga eto amin'ny fandarana tsy maintsy noresahana kely le resaka ministera ny rahamahiny sy fifandraisana amin'ny any ivelany teo satria manahirany ity raha ty satria ny atao hoe fomba fijerin'ny olona hoe image Madagasikara no tena mandeha ao anatin'io raharaha io ary raha vao nesorina ministra ny raharaham-bahiny tompoko dia ino no nataony fampahalalam-baovao vahiny resabe raha tsy resaka fa tsy nyreto ao Frantsa reto tsika zao voana dia nesorina hony ministra ny raharaham-bahiny malagasy dia ozy ny olona inona fa inona indray dia lasa makaty amintsika mason'ny olona tsy hoe zavatra tsara no hijerevan'ny olona tsika fa zao zavatra mampitsangam-bolo rehetrarehetra zao no jeren'ny olona tsika soa ihany maranantsika an'izay soa ihany namana faniry fa mba misy lafin-javatra hafa zay mampisongadina ny Madagasikara dia ny artista ny mampisongadina ny Madagasikara Yanissa zao vao nitenenina tamin'ny vaovao nitenenindry Jessica Yanissa zao dia tovovavy malagasy izy manao fifaninanana izy amin'ny fifaninanana any Frantsa moa zany hoe star académique izy tsy mahay an'izany 2022 dia tena hoe misongadina zany Yanissa zany sady mihira izy tompoko no mitendry sarotra zany ho an'ny artista ho anay izay mihainao amin'ny tontolo mozika sarotra ny hoe sady mihira mitendry fa efa tena manokana mihitsy ireny ianao mantsy raha sady mitendry ianao mihira somary miraikidraikitra fa sady mihira Yanissa no mitendry ny ireny tao ny iran'ny Serge Lama izy teo
nampitomanizme mihitsy hatramin'le jury tika an'izany manana fahaizana amin'ny malagasy manana ny talenta amin'ny malagasy tompoko manana ny talenta ny artista ny ankizy ny tanora ny lasa manandratra ny volonam-pirenena any ivelany any fa tsy hoe le resaka fahantrana zordirery foana mifantatry ny olona fa hay ve misy an'izany vao tamin'ny 2020 tamin'ny 2024 fangatsa nataony marge nahita mihitsy mifaninana tao amin'ny vevosy tao mbola ny an-dafy ihany koa zany ary fiera mihitsy izy miteny hoe zagasy zany tokony samba zesizesy daholo teto Madagasikara hoe lasa marge mifandresena zany tovovavy zany vavy kely zany mahavita manandratra ny volonam-pirenena fa ity amin'izao fotoa zao any amin'ny Nations Unies lasa resabe ny momba ny Madagasikara fa ny tanora aty amin'ny resaka hira miezaka manandratra ny volonam-pirenena ahoana zao reo artista reo mitabataba reo maninona raha jerena ny momba anazy ianao rehefa anao propagande toko ty mila artista iza raha ny candidat samy teny hoe tsy mila artiste rehefa anao propagande satria tsy maintsy hoavy ny fifidianana na hoe lanao aingana miazakazaka mankany amin'ny artista ohatrinona ny kasehanareo ohatrinona ny aninareo akoatra ny artista amin'ny mpanao gazety tambatambazana dolo ty mpanao gazety ty satria ny mpanao gazety mahay miresaka aiza ranga nisy an'izany hoe propagande tsisy mpanao gazety zany aiza ny propagande tsisy artiste zany nefa ny artista zany zao hoe valivolana hono tsy nandray karama Samuel ny teny an'izany tsy nandray vola moa zany fa tsy hoe karama hoana fa le tambiny le zo dia ahoana zany le fanontaniana ka ny manandratra ny atao hoe volonam-pirenena tsy omena ny sahaza azy iza moa zany ny tena manetry ny volonam-pirenena eto ary iza ny manandratra ny volonam-pirenena eto amin'ity firenena ity zay tsy amaly fa njaratsika zany no mahita an'izay rehetrarehetra izay saitsaina antsika tsara ay ahoana sy ahoana tsara moa no fandehan'ity raha ity zany zay le izy namana faniry miarabanao ndao ary satsisy eny ary de misaotranao rena sady miarabanao mirabina ny teknisiana zay miaraka amintsika naneto amin'ny FB sy ny any faritra rehetra any de ny namana ao amin'ny radio Mada isika zay mpanaraka ity fandarana ity maro de maro ianareo no manoratra ty aminay ary misy miantso avy any lavitra any avy amin'ny faritra manodidina ihany koa sy ireo distrika zay mahita mivatana ity fandarana ity de voaray ao anatin'ny afatra sy ny zavatra resantsika reo fampitaam-baovao maro samihafa zay omenareo anay zany mbola hizara laharany tariby eto ihany ny tenako sy namana rina mba hahafahanareo tena mizara vaovao amin'ny fomba ofisialy aminay fa ho an'izay mahazo aloha na ho an'ny rina na ho an'ireo solombamboaka zay miara-manonja amintsika eto dia mizara vaovao aminay ianareo fa mbola ho avy io zany ny fotoana zay hizarantsika ny hoe ity ny laharan-tariby zay hanaovantsika ny antso vaovao marina sy vaoporofo zay indrindra satria marobe misy no te hifandray amintsika rina misy koa mangataka hoe aleo zay hiditra mivatana amin'ny alalan'ny fandarana de mbola mila fandaminana be mihitsy indrindra zany fidirana amin'ny antso an-tariby zany fa raha ny fibosesehanareo te hanao an'izay tena maro be mihitsy fa mbola mijery ny lafiny ara-teknika sy ara-politika koa isika ny am'izany fa afahana manao izany fa eo amin'ilay fanomezam-baovao aty aminay miantso kosa aloha zany dia mbola eo ampandaminana azy ny tenako sy namana rina arabe mananjara ahafahanay mirahalahy zany miaraka ny solombamoaka mandrindra zay fifandraisantsika zay satria maro be hoy zay rina ny teneniko teo ny vaovao zay vany amintsika fa na izany de saorantsika mikaroka ny fomba azonanay eto miara-manonja de ao misy miantso any amrina misy miantso aty amiko misy miantso any faly misy miantso ihany koa any amreo solombavam-baoaka zay fa mifandray amintsika zany any amsehatra rehetrarehetra zany mafinaritra daholo zany satria dia samy te hizara ny vaovao isika ny resandrina teo mbola toizantsika io resaka diplomasia malagasy io miaraka amin'ny député Mambrabelindrintsika tsy hoe izy fa hiaraka amintsika ro aveo fatatsika moa zany fa misokatra amin'ny fivorian'ny anteny meram-pirenena dia tsy maintsy misy ny pitsipitsy-pandaminana samihafa ho amreo solombavambaoka atsika zany
avy amin'ny atoko tika Madagasikara dia mbola mandamina zay ary hiatrika fivoriana aorinany eto amin'ny fandaharantsika ihany koa député Mamy Rabendrina rehefa avy eo de efa any izy hiaraka amintsika manenjika ny fandaharana zany tsy haharitra ela satria tsy maintsy mbola monjy fivoriana ihany koa député Mamy Rabendrina fa misy zavatra maro be ihany koa nefa tsy maintsy mba hitondrana faneo-kevitra satria miazakazaka ny toe-draharaha eto Madagasikara. Ny resaky rina teo tena zava-dehibe mihitsy satria mivoatra be ny toe-draharaha am'izao fotoana izao. Ny toe-draharaha satria isika zany zay mpanaraka ny miara-manonjy MBS sy Radio Mada de fa zary fatatsika ny hoe maharaka ny vaovao iraisam-pirenena tsara isika satria fahanana am'zany isika. Ary tena manao ezaka an'izany mihitsy ny zasy ny namana riny eto sy ireo solombavambaoka hoe ndao tena zaraina vaovao mihitsy amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra iraisam-pirenena ny mpanarady ny mpanaraka ihany koa ty fandarina miara-manonjy aty. Ny antony tsotra de hoe mba tsy hinana mambolona satria mifamatotra amin'ny fiainana anaty fiainan'izao tontolo zao ary isika raha ohatra kanosy de tsy olon'olona irery tsy petrapetraka irery ampitan-dranomasina ery fa mba hisy fanatonana am'ireo firenena zay tokony hifandray amintsika zany ary mba tokony ahazo andreny vaovao rehetrarehetra eny. De zay ny antony mahatonga anay zany ny amin'ny hoe ataontsika lahara-pahamehana hatrany ny fizaram-baovao amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka ny voatra hoy ity raharaha momba ny Rosia ity satria zao tamin'ny herin'ny larobia teo tsika le niteniny nandeha le fivoriana teo anivon'ny firenena mikambana session extraordinaire zany fivorim-be tsy ara-potoana le izy nitanterahana tany New York de tamin'iny zany tamin'ny larobia le izy tamin'ny 12 octobre no niditra tamin'le latsabato de tamin'iny moa zany Madagasikara ny safidy ny anameloka ny Russie ao anatin'le hoe annexion na hoe fibodona fisintomana ary fandraiketana reo tanàna faritra efatra zay any Ukraine miaraka any Russie. Nefa fatatsika ny dikan'izany satria ny resaka amin'izany foana zay sirina teto hoe mila mahatakatra tsara vaovao misaitra iraisam-pirenentsika. Teraka devitra iny teto Madagasikara de fandraisandrina teo le izy fa mbola resahako miaraka amin'ny député Mamy Rabendrina koa zay rehefa avy eo satria misy adevitra hafa mifanaraka amin'izay koa rehefa avy eo fa nytiako resahana aloha zao maika be amin'ny vaovao rehetrarehetra de efa manomboka ohatrany tsy milamy maratsaina ve le Poutine ohatrany manomboka ohatrany mikorotana le Rosiana ary misy fizaram-baovao diso ataon'le tatsinanana zay ho an'le pro-Poutine zany pro-Russe zany manao an'izay fizaram-baovao hafahafa zay fa ny vaovao zany am'izao fotoana zao zay le tiatsika teneny manomboka mikorotana le Poutine manomboka manaonao foana de manafika ankevy izy am'izao fotoana zao ary miditra amina zava-doza dia nametraka loi martiale zany izy amina tanàna efatra la inanaova ny référendum zany na fitsapakevim-bahoaka fopifopy lasadasada teo iny am'le annexion na hoe fisintomana na fampidirana am'ireo tanàna efatra reo miaraka amin'ny Rosia ao anatin'le fédération ny Russe zany de hoe fangalarana mihitsy fangalarana fibodona tany de fopla miforoporonina teo le référendum nitetitrano de nanao loi martiale zany omaly Poutine sy ny fanjakana miaraka aminy ao Rosia ao anatin'le fédération ny Russe zany de ny ao anatin'le loi martiale zany efa zava-doza zany fepetrany tamin'ny miotakotaka zay no fiantso ny loi martiale. Ny teto Madagasikara ny loi martiale de tadiditsika tsara rina tamin'ny trangana crise roa sy roa arivo crise post-électorale fa tsy crise na coup d'état azavaitsika foana zany satria misy mandiso an'izany ary misy te-amboly an'izany satria mba hahafahana mampidina an'le koto amin'ny Filomar Karavalmanina dia te-andingana an'le 2009 ny sasany de lasa makany an'le 2002 dia ho apetraka coup d'état le 2002 dia ao andamosy ny président Marc Karavalmanina ny tiany atokavana zay mba hidénigrena azy. Fa misy olona tsy tokony hanao politika manko fa manao politika de mivoy an'izany any ambadika any. Fa ataoko parenthèse iny anatina fepetrany tamin'ny miotakotaka zany ny loi martiale de ny filoham-pirenena mandray an'izay de nandray an'izany le Poutine de nametrahany loi martiale zany Donetsk, Luhansk, Zaporizhia dia Kherson zay le izy riny Zaporizhia
faritra efatra nametrahana n'le loi martial. Io le adevitra teo amin'ny Nations Unies io le nahatonga n'lay fanesorana ny Risara Randriamandrantoko hoe tsy mety ny fanapahan-kevitra ny raisy ny Risara Randriamandrantoko zay laza fa faute grave. Misy ny sasandray mpanohana an'le filoham-pirenena am'izao fotoan'izao, mpanohana an'le fitondram-panjakana de miteny am'le hoe famadihana tandrazana. Haute trahison, hafahafa be zany fa gagitsika ny tena manendrika an'le ministry ny raharaham-bahiny teo aloha de le mpanaradia le pomba an'le fitondrana de roa ny zavatra resahana. Ary tena teny mahery. Teny mahery, faute grave ozy izy. Fahadsoana lehibe, efa nambaraka tao anatin'ny fandarina zany malaza zay. Fa za de manasa antsika mandrakariva hanaraka ny fandarina zany malaza io. Hoe inona ny fahadsoana lehibe tamin'iny fanapahan-kevitra ny raisiny satria mitarika amina fanesorana limozazy. De inona no hanasokajiana ihany koa ny am'le hoe famadia tanindrazana. Ny fomba fanesorana filoham-pirenena mankorina de zao violation ny constitution na violation répétée ny constitution na haute trahison. Raha hoany ny filoham-pirenena atongavana any an'le mise en accusation de tonga any amin'ny déchéance izy. De tonga any amin'ny Risara Randriamandranto ndray zany am'izao fotoan'izao hoe mamadika tanindrazana ny Risara Randriamandranto. Président Zafy zao le nahongany tao amin'ny Atemera tamin'ny fotoan'andro. Ka zao le izy matensika zany an'le mpanohana an'le fitondrana le ministre. Zay le titanena hoe efa anaty crise le firenena. Ary rehefa anaty crise le firenena tsy mipanohatra mihitsy ny nanendry ka hoe rina na hoe ny BP na hoe ny RMDM Pasteur Edouard na Alain Ndremiseza na sénateur Olga secrétaire général ny RMDM même na Filomark Ravalomanana na naka-papier 4 de nanao nomination an'le ministre membre en gouvernement na nanao ny limosaziny-reo fanesorana an'ireo non. Tsika zany mbola tena mitandrina tsara ny fomba firesahana an'izy hoe fanesorana fa mbola tsy mitentsika fandroana. Limosaz mbola mitandrina tsara tsika am'le teny gasy satria manko le izy ohatry indraindray mitady hoany am'izay le izy raha ohatra zany miteny le mpanohana fitondrana hoe faute grave haute trahison nataon'le ministre ny raharaham-bahiny de ohatry ny tehitentsika hoe de nroana zany izy fa tsy nesorina satria nanao faute grave, satria nanao faute grave, satria nanao haute trahison famadihana tanindrazana. Fa ngam ministre ity ihany angala lazaina hoe tena nanao faute grave eto amin'ny firenena. Reto manko tena miseho azo katraka mihitsy reto mpitondra fanjakany reto. Miseho azo tena 4000 tety mihitsy ny reto mpitondra fanjakany reto. De nalefa ny Amerikana nalefa anambarana ravoravo hoe faly zahay tamin'ny fanapahan-kevitry Madagasikara sy Comore zany hoe au moins aloha zany modina siny Comore ko. Nasiny Comore satria mifandray amin'leto Madagasikara ny Comoriana zany. Zay mafetsiny Amerikana haingana izy. Somary renforcer ny kely ihany aloha mais soutien moral ihany aloha zany le ministre Risara Randriamandranto tamin'iny décision raisin'iny malgré na de teo aza ny fanesorana azy tsy ho membre en gouvernement. De men'ny Amerikana le fanambarana fa mandritra zany fotoana rehetrarehetra zany ny zava-misy eo amin'ny efa tonga totsiny député membre fa ny zava-misy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de nametraka loi martial Poutine ao am'le faritra efa nitenentsika zao Zaporizhia. Zaporizhia sahirana mihitsy ako. Kherson, Luhansk de Donetsk. De zao ny ao anatin'le loi martial zava-doza tsy misy fifandraisana azo atao. Savainy reo olon'ireo mivezivezy mipetraka ny couvre-feu grave fivoahana sy vezivezy tsy mahazo mivory. Ino tena enjany? Grave zay le loi martial zay. Efa niteneniko teo le resaka fifandraisana satria privé tsy afaka mifandray reo olona reo. Ary tena zava-doza ao anatin'le izy. Io sary reo orange reo le izy. Tony orange atoniko inge zava-doza mihitsy ny avoaka ny toniko le orange zafafa tony Luhansk, Donetsk, Zaporizhia de Kherson.
de reto zany tatra ny loa marsial napetraky Poutine nefa tanàna ny Ukraine l izy zay nge mahakomplike nyty situation ty e de reo olo reo zany rehefa mivezivezy tsy maintsy savany ny tafika rosianina zay le grave be ary ny tafika rosianina tonga ao am'le tanàna de tena rehefa miseho oetrony zao ny ady de ny zavatoza ao anatin'ny ady atrano ny amin'ny fisin'ny ady de le resaka violina ny tena matanjaka be sy le resaka sady mangalatra fangalarana de manao an'izay ry zalahy ao manao piazo izy zay folazany azy de apetra n'le loi martial zany tsy tafavoaka ntsony misy olona betabe tokony ivoaka ao tsy tafavoaka satria tsy pro-russe de olo ny olona ao karaha zay raisina am'izay fotsiny zany rina antony ny endriky ny fanamelohana daholo inge zany hoe ny intégrité territoriale ny souveraineté an'le firenena anankiray ny voahitsakitsaka ao anatin'izany de mety amin'ny Madagasikara ve zao zany zay le tiatsika tongavana de inona ny mahadiso ny fanamelohana nataon'ny Madagasikara satria efa tonga amin'izany mihitsy le fisaina n'le Poutine de hoy Joe Biden na omaly namaly an'le zava-misy ozy izy hoe situation ozy izy incroyablement difficile le iainan'le Poutine satria efa miditra any amin'ny zavatra tsy tokony hidirana de le fanafihana zany am'izao fotoan'izao tonga ny Kiev efa mamototra 30% ny fotodrafitrasa energetika reny vohatra io ary efa mahapotika civil maro de nanao fanambarana zany iza mo rina ny anaran'ny filohan'ny volony Europeanina le tovavy somary efa zokinjokiny iny izy fa tsara tare tsara bika be iny izy asa Nancy vesa tsy ndasy aloha fa miverina eo izy rehefa aveo hoe le filohan'ny volony Europeanina le tovavy iny hoe tena crime de guerre am'izay le zavatra zay zany manahirana an'io io Poutine zany sady voaendriky ny crime contre l'humanité crime de guerre génocide tratra ihany koa izy any anatin'ilay fanolanana ny sata hijoroany firenena mikambana ao anatin'le intégrité sy le resaka souveraineté sady nahitana fausse commune fatin'olona maro ka iny le niteraka an'le génocide iny ka zany ve ny olona iara-iasa sy hotoana ny Madagasikara zany ve no anaovana an'le hoe manana lien historique amina pays non aligné Madagasikara efa rava taty amin'ny sininy 91 zany rina non aligné zany de zany esprit zany no tiana atao satria rehefa misabaka de ny anton'izay sady mandray ato miandrandra ny volan'ny tandrefana vondrony Europeanina Banque mondiale ny FMI ny OIF ny BADA ny Fed sinsisa no te azo ihany koa les sauces sy le appui politique sy le sécurisation mbola ho resahako zay ao rinao miaraka amin'ny Rosia de zay nge izy lasa diplomatie misabaka zany le atao am'izao fotoana zao grave be fa raha tsika tsara mihitsy le raha misy io de ny tena olana azo idina tsita iny teninga ministra Resarandriamandranto iny am'le hoe ny tantaranao ki tsara fa iny zany rehefa kelikely am'izay fonevdalina iny amin'ny lafiny ara diplomatique ho ampiasainy zao tena teny diplomatika mihitsy iny zay indrindra hoe tsy diso amin'ny safidy koa zay nge reny sy ny aminy hoe zavatoza ny azo any Madagasikara orinao am'ty fisabababakana ty rehefa misabaka manao grand écart makony akoatriny hoe tataka amin'ny fe mandeha ny courbature mety hitarika zavatrafo zany tonga hatrany ny moja de rehefa voakitika ny moja de miakatra moramora ny amin'ny articulation samihafa le izy zavatoza zany ho bolo resahany eo zay rehefa aveo satria mino isika fa anakambara ao anatin'izany ihany koa ny fahitana ny zava-misy eo amin'ny sehatra raisam-pinena indrindrandrindra eo amin'ny sehatra nasionaly ny député Mambrabendrina zay araka amintsika araka nambaraka teo hoy mbola netsika fivorina izy rehefa aveo fa hanokana fotoana satria tsy mahafoy atsika zay misaotra amin'ny faly am'izay misaotra amin'ny faly fa faly koa tonga de miezaka be Ursula ny anaran'ilay tovavy filohan'ny vondrony Europeanina von der Leyen zay de Ursula zany tena tonga de niteny mihitsy ny aminy hoe grave les situations crime de guerre nataon'ny Rosia de zay zany mbola hiditra fivorina session extraordinaire tsy hoelandray ao arina kely ao de ho ito indray le position Madagasikara mbola isabaka
de le parrain intérim masaina maka décision inona ndray de raha tsy faly am'izay de tsy maintsy tsoahana hosahirana le fitondram-panjakana manoloana an'izany a fa tsika efa somary efa mandeha eo amin'ny sehatriresa-pineny tsy maintsy aka fanapahan-kevitra am'izay imetrizena nyty raharaha ty zay zany vaovao a lehibe anankiray mono hoetika eo vaovao lehibe anankiray eo amin'ny sehatriresa-pinena fa ataontsika avokoa zany rehetrarehetra zany rehefa vita ny fandalinana ny fanadiadiana ny fizaram-bavao miaraka ny solombavamboaka Mambrabenirina satria tena mahakasika ny fiainam-pirenena zao de zay le tenentsika hoe hoy ny fanjakana sahirantsika satria vokatry ny Covid, vokatry ny loza voajanahary, vokatry ny ady any Ukraine sy Rosia. De io raha zany zao le ady efa 8 volana zao tsy mety tapitra ary io tsy ho tapitra na any amin'ny 2023 2024 donc le fanjakana zany raha raisina am'izay hoe fialana bala zay de mbola ho sahirana eto foana le Madagasikara de ny olona efa mianticiper na situation itsika eto mbola miodikodina ho resahantsika rehefa aveo le resaka ny Maroc io efa tonga eto député Mambrabenirina raisitsika amin'ny ara aby izy aloha miaraba député miaraba Faniry miaraba Rina miaraba tsika rehetrarehetra ato amin'ny studio mialatsiny fa asana le toetrandro na inona somary lasalasa kely le feo a nefa tsy mety moa tsy resaka zay indrindra indrindra miaraba anareo mpanaraka ny fandarana tompoko mirary soa atsika rehetra tsy mena tseny anko satria matetika ny député Mambrabenirina manao tournée atao anatin'ny district Anambohidratrimo district Anambohidratrimo zany midadasika de midadasika ary rehefa mandeha any ambanivohitra any a de mazamazana ny vovoka vaingana koa tsika mihetsika be ny district Anambohidratrimo amin'ny resaka fanaraha-maso ny lisitry mpifidy fampandraisana anjara n'ireo vahoaka any ambanivohitra rehetrarehetra any de tsy ometsika tsiny satria tsy mora miasika an'izany hoe tournée na de ato amin'le faritra Analamanga re olona fa tsy fakahitana ny lalana ao anatin'izany district Anambohidratrimo zany satria vao tamin'ny farany herinandro teo a anisan'ny nikisaka kely nazo an'iny faritra iny de tena hitako hoe tena mazana le député Mambrabenirina mitety an'ireo tanàna rehetrarehetra eo a fa zany moa de hoe ao anatin'ny asam-bahoaka avokoa député Mambrabenirina mino fanaraka amin'ny vaovao tsara ianao fa misy vaovao aloha teo amin'ny sehatriresa-pinena ny resahana zany mahakasika an'ilay raharaha ny Ukraine sy Rosia fa voakasika zany ihany koa Madagasikara de mety hafa oza hoe manakambara ny député Mambrabenirina satria miazakazaka le toedraraha am'izao fotoana zao Madagasikara moa zany iray amin'ireo firenena eto ambonin'ny tany avy hatrany dia nanaisitra ny ministra ny raharaha-mbahininy momba n'iny raharaha iny midika zany fa tena mandray an'ity zavatra ty ho sérieux mihitsy le fitondram-panjakana ary miankina manainy ny fiainan'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka izy député Mambrabenirina mato tonga hatramin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hoe hanaisitra ilimosé lay ministre ny affaires étrangères député Mambrabenirina ny azo ambara mahakasika an'izay ary alohan'izay aloha ny resaka district Anambohidratrimo tsika teo miala nareo anantitra ny fialan-tsiny amin'ny nareo any amin'ny tanàna Besaika any apoditra Ambomanoa any zany amin'ny commune Mahitsy raha misy mahita ny tendrombohitra Ambomanoa tazana avy aty Antananarivo anisan'ny tendrombohitra avo tazana raha vao mitompo mekandrefana ny fijery manamorona ny kopa ao ambony atsinanan'ny Bevimanga zany io ny tendrombohitra Ambomanoa de misy tanàna anankiray zay ao atao hoe Besaika misy raha tokony ny fanotronana androany ary tena niomana fa noho ny raha fotoana tsy azo ny alana ankeo maraina sy ny rehefa aveo de tena efa napitaina tany moa ny fialan-tsiny fa hiezaka alamina amin'ny fotoana hafa ny fidinako any Besaika fa mirary anareo avita soa ny androany aloha de eo na tsy ho elitsika tantara be ty Faniry tsy hitako izay anomboana azy fa za zany mandray elizy foana isaky miposaka io masoandro tatao anatin'ny taona vitsivitsy tsika izay na volana maromaro de mieritreritra hoe inona indray skandale hipoitra inona indray niendriky ny skandale eto amin'ity firenena malagasy ty fa za zany mandray an'ity mbola skandale ihany ty na de misy endrika hafa aza isehoan'le izy de any amin'ny fotoana tsy nieritreretina mihitsy ny resaka nyity tsika teto tamin'ny heriny
nandinika ny fomba nisehoana ifanapahakevitry ny firenena malagasy a de nanytanytena nametraka baraingony amin'ny hoe naninona ohatra ny takotakonana lay fandraisana fanapahakevitra raha ohatra mantsy ka tsy niova le fanapahakevitra fa fanamafisana fanapahakevitra efa navoaka fatapoko fatam-pirenena fotsiny ilay safidy nataon'ny firenena malagasy tamin'ilay fivoriana tsy ara-potoana dia tsy maninona zay fa le izy a ny fanao atsy misy avarana tamin'ilay fanapahakevitra voalohany zany hoe ny fanipaka tanteraka zany hoe notsopahan'ny fitondram-panjakana malagasy fitondrana nanao an'iny na iza iteny ninona resahana solo tenan'ny gouvernemanta malagasy nanao an'iny safidy iny ary mbola iteny a rehefa avy eo za tsy mino mihitsy hoe tsy nahalalana iny ny filoham-pirenena sy ny tompona andraikitra rehetra fa hoy aho hoe matole izy a takona tenena moramora tao kanefa naseho ho fatapoko fatam-pirenena hoy a fanapahakevitra mifanohitra amin'iny volana vitsivitsy lasa de fa tany de fa nisy antony hafahafa teo niandritsika ny tenitsika hoe filan-kevitry minisitra ny larobita alohany iny tsy nisy resaka na de resaka ambava fotsiny aza de niandritsika hoe inona no fanamafisana ataon'ny fitondram-panjakana fa rehefa tsy misy ny fanamafisana ataon'ny fitondram-panjakana hoy aho teto tamin'ny heriny hoe manaiky matotsy miteny herinandro latsaka kely aty arina mipoitra tampoka lay ataontsika hoe réaction ny fanjakana ao anatin'le izy réaction ahoana moa fa eo zany de miverina am'izay le tsy mahamatotra n'le fitondram-panjakana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena amin'ny akapobeny mihitsy tsy mahamatotra satria miseho lany ray ilay tsy fahamatorana eo amin'ny fandraisana fanapahakevitra amin'ny ministera isa tokony amin'ny sampandrara isa tokony ihany fa tamin'ity indray mitorako ity tafahoatra loatra ndresahandrina teo no zava-dehibe zany ministeran'ny raharaham-bahiny zany tsika mo milaza hoe ministère de souveraineté zany anisan'ireo ministera vitsivitsy zay lazaina fa mametraka ny fiandrianan'ny firenena ary le trangan-javatra fakomaly a de any amin'io ministera anankiray io no mipoitra ary ny mpitantana ny ministera io ny voakasika fanapahakevitry ny firenena malagasy eo anivon'ny fiarahamonina eran-tany no voakasika ary ny filoham-pirenena no nandray an'le fanapahakevitra ny filoham-pirenena zany eto amiko no nipoirana skandale tamin'ity indray mitorako ity skandale satria averiko fa zaho tsy mino hoe tsy nahalala an'io ny aloha filoham-pirenena hoe zay no fanapahakevitra ho raisinany fa ninina natao re ny endrika nisehoany reny a tamin'ilay latsa bato lay fanapahakevitra nandritra le fivoriana tsy ara-potoana fa fatatsika ny tantara fatatsika tsara ny antony mahatonga ny firenena malagasy ny fitondram-panjakana malagasy nandray toerany tsy momba ny atsy na ny aroa tao anatin'izay enim-bolana fito volana valo volana zay fatatsika tsara ny antony fatatsika tsara ny tery fatatsika tsara ny rangotsony ny fifanarahana fifampiresahana mba tsy hitenenako hoe fatatsika tsara arak'izany azotsika tsy hoahana am'izany ny lalana tiany ny mpitondra ny firenena malagasy hitondrana ny fifandraisana amin'ny iraisam-pirenena ary zay na tonga ny fitondrana malagasy naneo an'ilay ilay hevitra hoe tsy momba ny atsy ny any aroa kanefa misy lojika koa eto amin'ity zao tontolo zao ty fa ianao tsy afaka ny tsy omba ny atsy ny any aroa fotsiny salamy zao fa tsy maintsy misy ny foto-kevitra hijoroana tsy maintsy misy ny afahana miaro an'izay foto-kevitra izay ary misy ny antony hitazonanao an'izay foto-kevitra izay fatatsika mpifanandrina fa ny andrefana sy ny atsinanana fatatsika ny ataoko hoe ny sakanana ny marika manasaraka an'ireo fifanandrinany andrefana sy ny atsinanan'ireo ary fatatsika takinenina fifandraisany Madagasikara ny ara-tantara sy ny ainana am'izao fotoana zao fifandraisana tamin'ny tandrefana fifandraisana tamin'ny tatsinanana ary fatatsika ny vesatra sy ny lanjan'ilay ilay fifanolanana eo amin'ireo tandrefana sy tatsinanana ireo am'izao fotoana izao de averiko fa tsy azo inona hoy aho
hoe tsy nisy toromarika avy amin'ny faratampony amin'ny fitondram-panjakana tsy misy raha rasala am'zany tsy mino mihitsy hoe iny ministra iny no tsy anaraka ny dingan'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny zavatra sala am'zany fa matoa nyroso tamin'iny fanapahan-kevitra iny izy dia zay ny toromarika ary toromarika tsy maintsy efa ny fampidiniana ary no eritreretina fa hahaso ny firenena rehefa natao fandanjalanjana an'ireo atsimo sy avaratra nrehefa nasy atsinanana visy havanana no lazaiko tereo ary enotsika inge ny fanambarana fohy nataon'ny ministra teo aloha iny afako maly lay hoe ho hitatsika eo fa nitsantarana io tsara fa amin'ny tsy miaro azy fa miaina ny zava-misy tsika fa te hametraka fotsiny aho hoe ary tsy izy rery zay tovy hevitra tam'izay fa matoa tamin'ny anaran'ny fitondram-panjakana malagasy tany amin'ny sehatra faratampony amin'ny iraisam-pirenena nanaovana n'iny zavatra iny dia samy resy lahatra zay nanapa-kevitra rehetra tao fa zay no mahasoa ny fiandrian'ny firenena malagasy ary tsy hikitika na andrimbona amin'ny iny ty izy fiandrianan'ny firenena malagasy ny zavatra zay fa rehefa nandeha ny ora sy ny andro de mipoitra la herin'le famatorana tany lena fenipelina tsy miresadresahana firy mipoitra ny herin'le famatorana ianao ke tsy maintsy miomana rehefa andray le fanapa-kevitra fa nga io azo atao zany puissance mondiale nge no mifanandriny ianao zara fa raze madinika ary tambatambazana marina hoe efa nametraka ino ty izy nametraka fomba fiasatra any ampiandohany ty fitondram-panjakana ty ohatra hoe hampiena ny fifandraisana ara-pamatsim-bola am'ireo mpamatsy vola mahazatra reo fa fantatra hoe inona no nitranga avy eo taty aoriana fa tsy maintsy mandadilady ihany tsy vita n'le izy tsy vita le izy de zay le teneniko hoe poitra am'izay ny vokatra le fifamatorana amin'ny rehetra de eo le tsy mahamatotra mila mandray position mila maka toerana ary tao amin'ny lafiny ara-diplomasia de efa samy nanao zay ho afany na ny tandrefana sy mipomba azy na ny maso ivorosianina tamin'ny firenena malagasy na ny rosianina range tsy afa-po tamin'lay tsy fombanana azy ny aroa rehefa tena dinihany tsy afa-po tsy midika akory zay ao an'ny rosianina fa tsy nomba ny tandrefana ny firenena malagasy na hoe tena nanohana ny rosianina fa tsy afa-po fa nitady arak'izay azo atao lay tena fandraisana fahapa-kevitra marina ary mipoitra izy io zao mipoitra le nahiny zareo hoe tena nisy marina izay fisabakana tao anatin'ny fandraisana an'izay toerana zay de mivoaka zany zao le tena toerana fantanina mipetraka de zao ataotsika hoe lasa fusible ministry ny raharaham-bahiny Andriamandranto ora vitsy tao orinany iny mbola ny fampiaraba zay tao am'lampantsiba sasa tao satria ngeona tao tsy misy mieritreritra zany mbola niatrika fanokafana amin'io le mbola tsy kopy efa tsy izy de ataotsika hoe ny saute le fusible fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny fifandraisana am'izao tontolo zao inona ary ny dikan'izay zay ny fantanina mipetraka zao mahonitra nlay fanapahan-kevitra nyraisana teo aloha ve zany satria matoa izy ny esorina de ny dikany natanjaka be tampoka lay tosika avy taty amin'ny ankilany avy taty amin'ny ilany atsinanana natanjaka be tampoka ary misy fandrahonana ataotsika anaty farangososona apetratsika farangososona zay fa anepa ekarte nefa ozy mivazaha zay ataotsika anaty farangososona tsara mihitsy fa zavatra faran'zay tsy fanao io nitranga io fa matoa io nataon'ny mpitondra faratampony ho filoam-pirenena no manaisotra azy sur proposition prime ministre zay voalazo amin'le didi-panjakana fa matoa io nidirana ary fantatra mialohan'ny idirana amin'io ny portean'io ny ofisehon'io na eto Madagasikara fa indrindrandrindra ho an'ny mason'izao tontolo zao lazaina fa mijery amin'ny Madagasikara foana
de efa mivonona ny amin'ny hovokany ko fa inona le hovokany eo zany zay mipetraka amin'ny fanontaniana faniry raha ny esorina ary lay minisitra mahonitra le fivadiana tamin'ny tatsinanana ve io raha raisitsika ho fivadiana le izy ny zavatra tsy azo adonoina mantsy de zao tsy azo hovaina ntsony aloha ny fanapahan-kevitra iny efa vita iny tsy azo iverenana hoe tsy azo iverenana hoe sotominay ny teninay de manampisa le anankidimy zay na manampisa le 4 izy teo principe na vote tsy azo atao tsy azo iverenana tsony iny efa vita iny de efa vita iny zay aloha ny position a Madagasikara hatramin'ny ora itenenantsika izao mahafafa ilay aloka zay manelingelina fifandraisan'ny firenena malagasy am'izay manindry avy any atsinanana any ve ny fanesorana an'ilay minisitra sa hoe inona no vokatra andrasana tsy ino mihitsy aho hoe iteniny avy any atsinanana hoe esory io minisitra io ary sisy raha iny azay minisitra fa mioprofo zay fa miaraka aminay marina nareo akoatra ny fanerena fa de zava-misy de zao hoe ny zava-misy de zao hoe lasa naleon'lay filoham-pirenena niditra tany amin'le ataon'ny teny frantsay hoe ridicule naleon'lay filoham-pirenena nanao an'lay scandale zay tonga de masony zao tontolo zao mahita azy de am'le hoe satria averiko fa za tsy mino tsy nafantatra n'iny aloha ny filoham-pirenena androany ianao mandray fanapahan-kevitra amina raharangeza be eran-tany ohatran'io afaka andro vitsivitsy ianao vadika amin'iny ary zavatra any amin'ny zavatra tsisy dikany mihitsy no anehoana n'lay fivadiana ao anatin'le izy de miandritsika hoe inona zany no mety ho vokatry ny nanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny teo amin'ny toeran'iny fa tsy tokony ho adinoina de ilay communiqué le fanambarana navoaka masovio amerikanina omaly naninony ny fanambarana iny no tsy tamin'ny heriny no mivoaka satria taorianan'le voty taorianan'le voty raha ny tokony ho izy satria lobinina ange nandeha foana teto nandritra volana maro ny amin'ny tokony ivoahany reny fanambarana reny efa trany ampiandohany io avoaka ny faly io le fanambarana zao averiko kely ny vakiny fanambarana ny masovio ny États-Unis sy eto Madagasikara sy Comore faly zay mijoro anilan'ireo firenena misy 700 hafa maneran-tany anisan'izany Madagasikara sy nosy Comore izay ny safidy ny akatony fehikevitra ny firenena mikambana tamin'ny 12 oktobra lasa teo ka manohana ny satamfe ny firenena mikambana momba fanajana ny fiandrianam-pirenena ary koa manameloka ny fanafihana nataon'ny Rosia any Ukraine sy ny fakany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny apahatan'ny Ukraine na ninony io fanambarana io herinandro aty aoriana vonavoaka kanefa nanaovana ady stolona tamin'ny fifandraisan-dahatra ny amin'ny atongavana amin'izao position raisan'ny fanjakana malagasy zao zany hoe inona le position manohana ny satamfe ny firenena mikambana manaja ny fiandrianam-pirenena zay no ny tadiavina ange misy fanajana fianandrianam-pirenena firenenao io na ny fireneny hafa ianao miadiny ianao ny io anao de nangatahana hoe manahoana ny hevitrao mikasika ny fiandrianan'ny firenena hafa fa indrindraindrindra nanameloka ny fanafihana nataon'ny Rosia tamin'ny Ukraine azo lazaina onaomby zany lobbyinina nataon'ny ropomba ny firenena tandrefana tamin'ny Madagasikara raha in'le valony fanapahan-kevitra tamin'ny 12 oktobra iny no jerena de io maneho ny hafaliny ny masovo amerikanina fa averiko le fanontaniana hoe fa naninona ny andro herinandro raha tsy nasorona zany le ministra de mety tsy nisy io fanambarana io satria miaraka andinika tsika tsy ilay latsabato tamin'ny 12 oktobra itsony no ny ilaina naseho tamin'ity fanambarana ity fa le hoe tsisy raharaina ian'lay fanesorana le ministra tsony fa efa iny ny position efa ampy anay zay le izy mba hidika aza hoe mandiso ny filoham-pirenena manala n'lay ministry ny raharaham-bahiny
ity fanambarana nataony masovony Etats-Unis ity. Mandiso ny filoham-pirenena manala ny ministry ny raharaha-mbahiny vokatry ny fanapahan-kevitra tamin'ny 12 oktobra iny, satria amin'ny firenendehibe amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy misy dikany intsony ilay fanesorana n'lay ministry ny raharaha-mbahiny afako maly. Tsy misy dikany, tsy misy fiatraikany amin'lay fanapahan-kevitra ntsony iny. Fa de zay hoe alao dogatokafana kely am'izay hoe misaotra fa ve nareo anaky anaraka anay ihany. Zay ny zava-misy Zay zava-misy ary mino ny Amerikanina mono namoaka amin'iny maly. Misy dikany iny matoa natao amin'ny teny malagasy Azo natao tamin'ny teny anglisy iny aloha. Azo natao tamin'ny teny frantsay iny. Fa misy dikany iny natao amin'ny teny malagasy. Tena nanao conférence de presse mihitsy izy mba ho azony rehetra. Mba ho azony rehetra indrindra isika vahoaka malagasy. Fa tsy natao foana iny. Miandry ny réaction-ny fanjakana malagasy tsika am'izao. Ny ministry ny fiarovam-pirenena moa no napetraka isolo vonjy maika ny ministry ny raharaha-mbahiny. Mandra-panendry mazava ho azy. Izay ho ministry ny raharaha-mbahiny vaovao. Tsy fantatritsika io naroviana. Raha ny fomba fiasan'ity fitondram-panjakana ty fantatritsika de mety ho io misy risika hoe io no ministry ny raharaha-mbahiny mandra-batapitra ty mandany ty filoham-pirenena ty. Ny intérim lasa paraky ny fanamarian'ny Rina Rabemananjara teo hoe ministère de souveraineté anankiroa ve zany. Batain'olona anankiray ao anatin'le izy. Misy antony manokana ve na ny endrena ministre ny défense zay fantatra fa anisan'ny nanana fanarahana manokana ny département tataniny tamin'ny fifanarahana ara-miaramila tamin'ny firenena Rosianina. Misy antony manokana ve iza mahita so de tsindra venana amin'ny ilany atsinanana ihany koa. Ny filoham-pirenena député Mamira Benrina dia manatrika le fivoriana ny Casablanca ny Maroc. Nanomboka omaly zay fiaonan'izay 7 sy ny 20 ny volana oktobra. Izy any Eropa Maroc io zany dia misy ny fandraisana fanapahan-kevitra rehefa niona tamin'ireo mpianatra malagasy zay any Maroc am'izao fotoana zao de zay fandraisana fanapahan-kevitra zay no hoetsintsika eo anatrehany adevitra am'izao fotoana izao. Inona tiatsika tenenina zany? Tiatsika tenenina ao anatin'izay fandraisana fanapahan-kevitra zay natao filoham-pirenena zay dia ny lazany zany na maliny ny fangatahan'ireo mpianatra any Maroc ny amin'ny hoe ametrahana maso ivio Madagasikara any Maroc zany. De namaly izany ny filoham-pirenena ary rehefa namaly moa izy dia nampanantena ny hanokafana ny masovoa amin'ny Madagasikara any Eropa ary ny gazety mpiseho isan'andro zay akaiky ny fitondrana de nametraka an'izany mazava tsara mihitsy tamin'ny lohateny gazety zay navoakan'izy ireo miresaka hoy isika ny am'izay hoe hananganana ny hametrahana moa zany mazava ho azy zany zay masovoa Madagasikara any Maroc zay de ity ilay lohateny gazety hitondrantsika amin'ny adevitra faharoa zay alefa namana teknisianina faly eo zany arak'izao ahitantsika azy izao ny amin'ny hoe diaspora malagasy au Maroc hozy izy. Rajoelina promet l'installation immédiate d'une ambassade. Diaspora malagasy au Maroc, Rajoelina promet l'installation immédiate d'une ambassade. Zany hoe ny tombo raindray aloha zany ny fampanantenana ny filoham-pirenena am'izay alena ka tsy ny eto an-tanindrazana fa na ny any ampitan-dranomasina ary de misy fampanantenana resahan'ny filoham-pirenena. Mbola ao anatin'ny fisavoritany diplomasia malagasy no mampanantena ny filohan'ny repoblika fa hanokatra ny masovony Madagasikara any Maroc. Mbola ao anatiny isika fisavoritana ary tamin'ny volana septambra 2024 rehefa nieritreritra ametraka an'ireo masovony Madagasikara any amin'ireo firenena lehibe any ivelany sy ireo firenena mifandray Madagasikara de mbola natao nge ny appel la candidature de hitantsika ity ny arsivan'ny gazety en septembre namoahana an'izy ity tamin'ny 2021 Patrick Rajoelina zay ministry ny raharaha-mbahiny
teo aloha laza fa hoe appel la candidature pour les nominations des ambassadeurs tsisy toy ihany ty de misy taratasy mihitsy ny navoaka amin'ny ministera ny raha mbahiny tam'izany hoe ahoana no fomba hanaovana an'izany appel la candidature zany de hitatsika amin'ny taratasy io appel la candidature ambassadeur représentant de la République de Madagascar auprès des organisations internationales de reo mombamomba azy ao zany ny resaka mission sy ny responsabilité amin'ny poste de ao anatin'izay ny fanasokajiana mission samihafa de ny qualification requise ao anatin'izany na hoe iza no afaka mitily ao anatin'izany hoe appel la candidature zany fa io hatramin'izao mbola tsy voavaly ary mbola tsy nahitana olona raha nisy de vitsangamba raha nisy ho ia tany ambadiky ny adevitra tany de reto ny fomba fametrahana ny antota taratasy tany volana marsa anao volana septambra 2024 zany de eto ny filoham-pirenena ao anatin'ny fisavoritany le diplomatie malagasy député membre Rabendrina zay mbola intérim ny ao amin'ny raharaham-bahiny mbola misy fangatahana nataon'ireo syndicat anankiroa eo anivon'izany ministera ny raharaham-bahiny zany mampanantena ny ametraka ambassadeur Masovomaika ny Maroka ato nefa ny appel la candidature mitady zay ho Masovo Madagasikara solosolo tena Madagasikara eny amin'ny firenendehibe any ivelany mbola ifampitadiavana mandrakity ny androany raisitra indray ny adevitsika député membre Rabendrina mbola inona indray ary ty ny atsatra tsy lavo atsoro raha ny labe ny fitenena an'izay ny eo tsy vita ny eo misosoka ihany de hiditra amina pression vaovao indray satria rehefa miona am'ireo malagasy any ivelany de tsy maintsy miezaka ny mamaly de any amin'ny zavatra impossible indray ny ezahanao possible anatin'ny raha tahaka zao manahirana l'izy député membre Rabendrina raha ohatra misy azo ambaratsika ao anatin'izay fivoaram-baovao ny diplomatie mikorotany eto an-tanindrazana misy fampanantenana ny ametrahana Masovo indray any ivelany any nefa ny appel la candidature ifantofana na de betsaka ary ireo mpianatra malagasy nianatra tao amin'ny enam mananao an'le hoe agent diplomatique et consulaire député membre Rabendrina miezaka manisa hoe firy moa zany zao ny Masovotsika tsy manana lehibe tsy manana ambassadeur fa tsy voisako vetivety eo le izy satria tsy vitsy le izy ary le izy tsy fa misy an'le efa mitsangana koa regny mbola sahirana eo amin'ny lafin'ny olona sy ny lafin'ny araboly ia ka ireny mihitsy angeny resahako le ambassade efa misy zany fa tsy hoe ambassade vaovao efa nisy ambassadeur taloha fa tsy voasolo ny sorona noho ny antony fa na hitatsika rengy any amin'ny Nations Unies am'izao fotoana zao mbola chargé d'affaires de miezaka manisa indrindra any am'ireo firenena lehibe fa saika izy rehetra ohatra mbola tsy mbola vo raisy roa ny ao Frantsa ihany angamba ny voasolo raha hoe toerana bangana nandritra ny mandat teo aloha azy ty fitondram-panjakana ty nametsiny ny mpitondra teo aloha ny talohan'ity mandat izy zany Maurice ko prime ministre teo aloha ny tiako tenena hoe le hoe nitaraiky mifanendrena n'lay Masovo tany amin'ireny toerany ireny zay nasorona de tsy voasolo tsony fa tena ity fitondrana ty tsy navita koa mipetraka zany ny fanontaniana hoe voalohany mila fankatoavana amin'ny andaniny sy ny ankilany mantsy izy ireny zay indrindra ilay fitondram-panjakana ve no tsy mametraka ola ara-pahamehana an'ireny fametrahana Masovo any amin'ny tany hafa ireny sa ny olona apetraka no tena tsy misy tokoa tsy mino an'izany aloha anefa hitatsika teo lay appel teo iny appel candidature teo iny tsy mino hoe tsisy namaly ny faniry fa mino fa fitondram-panjakana mihitsy no tsy nametoy sa tsy mety mahazo fankatoavany firenena ametrahana azy ny fanendrena ataon'ny fitondrana fa raha izay mantsy no mitranga de misy dikany ngeza be eo amin'ny resaka fifampitokisana sy ny toetry ny fiaraha-miasa fifandraisana amin'ny firenena roa toto zany zavatra zany
kanefa koa toatrany tsy zay le izy fa ilay fitondram-panjakana malagasy am'izao fotoana zao mihitsy no mihitsoka ny ananonaninany ary efa pirofony tsy fananany politika mazava eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena eo amin'ny lafiny diplomasia io tsy fahana mametraka ambassadeur any amin'ny tany ivelany io indrindra any amin'ny firenendehibe. Ilay fivahinianan'ny filoham-pirenenany Maroka am'izao ka na nitenenany io nge le tonga am'le hoe tsy raha vao mahita micro izy ka misy fanontaniana de hoy ihany za matsiaro tany amin'ny 5 taona lasa tany niasa tamin'ny toeram-piasana nisy anay tamin'izany fotoana zany manaraka formation sy iraisam-pirenena zany de anisan'ny rehefa le manomboka moa reny formation reny reny fanofanany reny de inona no andrasanao am'ty fanofanany ty de anisan'ny valy teny napetrakaim-piofana tamin'izany no hoe ny amantarana hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahana mamaly hoe tsia rehefa misy zavatra angatahana ka tsy azo tanterahana. Izahay amin'io zany resaka raharaha-barotra ny resaka tamin'io resaka inona moa filazako azy re zany commercial zany hoe mpanjifa no eo anoloanao misy zatra tadiavin'ny mpanjifa anomezana fahafapo azy kanefa tsy azonao tanterahana no ny antony maro mba tsy tenenako hoe tsy disponible le zavatra fa no ny antony maro zay tsy mapety ny anomezana fahafapo an'le mpanjifa kanefa zay famaliana zay zavatra zay mety avery mpanjifa de zay ndresahana hoe ny zavatra andrasana de ahoana no fomba mendrika indrindra sy sahaza itenenana hoe tsia rehefa misy mpanjifa mila zavatra ka tsy azo tanterahana diplomasia ihany zany de izay io mitranga io izay io mitranga eto amin'ny firenena malagasy io ninninona angatahan'ny olona na vahoaka io na tsy vahoaka atao hoe vahoaka moa zany de le tena vahoaka be mitangorony reny no miresaka na olona vitsivitsy io fa ninninona fangatahana tonga de ekena hoe eny foana ihany na fantatra raha fa tsy azo tanterahana na fantatra aza fa manitsaka lalàna fa natanterahana azy za tsy miteny hoe fametrahana ambassadeur akory no manitsaka lalàna fa mieritreritra zavatra hafa rehetra taloha na fantatra raha fa tsy misy moyen ahafahana manatanteraka azy na fantatra raha ny dingana rehetra mbola tsy maintsy arahana fantatsika zany tetikasa isan-karazany tonga de ekena fotsiny zao nefa fantatra fa tsy misoratra any amin'ny teti-bolam-panjakana ny famatsim-bola ilaina am'izany de lasa ny any anivon'ny anteny mera nanaovana tery vai mata rehefa tonga ny fotoana anaovana azy fa izay ny fomba fiasany ty fanjakany ty tsy mahalala tsy mahay manda le fandavana ange tsy ho voatery ho fandavana mandrak'izay hoe tsy azo tanterahana mihitsy io fa mba faravaratsiny asiana planinina ao anatin'le valy teny fa installation immédiate izy teo tena faran'izay dans l'immédiat faran'izay aingana ny teo aloha raha tsy vitako firy tomate niara-niasa tamin'ireo firenena tany aloha nananana ambassady reo fa tsy hain'ilay filoham-pirenena mihitsy ny tsy hanao eny avy hatrany ary apana tena avy hatrany na iza eo anoloany sy mangataka aminy ka tonga ny fotoana amaliny an'le izy de miandritsika efa niry tsy zahatra vaovao io tsy vao zao ny filoham-pirenena namaly eny sy zao de zao amin'io mety hitranga ary de mety tonga de any izy de efa hanangana vato fehizoro indray de any tavelany le vato fehizoro rehefa aveo depute Mamirabenirina ny fotoana koa moa mandeha salam zany misy vaovao ny tranga ohatran'izao ny vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriampahalemana manahirana fa ity vaovao ny tranga ty ary no amafisany gazety mpiseho isan'andro androany de nisy tao anatin'le tanàna Antsabe any commune Martsipoy any Anjozorobe député Mamirabenirina de ty le nambaran'le gazety mpiseho isan'andro ary efa mivezivezy any amin'ny vaovao rehetra any hoe Anjozorobe ozy izy de gendarme incendie un amo zany gendarme zany nandoro tanàna moa zany araky ny nambara moa zany dia manodidina ny trano 20 tanoantsy sekoly no nidoran'ireo gendarme zany mbola tsy voavaky tsara le izy teo fa
fa nidoran'ireo zandarma de hitantsika am'izao zany le sarina tanàna député Mambrabendrina petsaka le vaovao famizivezy manoloana ny ty fanapahan-kevitra nraisany teo anivony zandarmary ity zany fa iny moa tonga de nentsika misy le gazety mpiseho isan'andro zany any Antsorobe misy zany tsy lavitra atsika any anatin'le commune Marotsipoy ny fanontaniana mipetraka manolona satria samy mbola miandry ny rehetra am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe inona ny tena antony na tena hoe tsy maintsy nandraisa ny teo anivony gendarmerie tany toerana zay nanao ny opération tsy maintsy nandorana an'le tanàna satria misy zany ny vaovao samihafa amresaka an'le hoe firenyreo dalo hoe tsy nanana vahaolana ve ahafahana ny maîtriser ahafahana ny sambotra ahafahana mikaroka ary nahafahana zay ny fe ny tontolo ny fandrimpalemana fa tsy maintsy nandoro an'lay trano ve ary tao anatin'le izy zay ny tena manahirina anatin'ny teraraha ty akoatrany hoe tranon'olona zay mbola mety ho adevitra be zany rehefa tena manionevony reo vahoaka reo satria tsy moramora ihany ko zany hoe andao trano zany de hitady trano afy am'izao fahasairana an'izao fa hoe misy sekoly de tsy mianatra zany reo ankizy ao anatin'zany toerana zany ary raha fantatra aza dia sekoly zay miankina amin'ny fanjakana zany lay fihetsiketry n'izay zany manahirina anatin'lay raharaha ny fanapahan-kevitry ny zandarmy iny anazy iny fa na zany ary manahirana ihany le fomba fijery an'le trangan-javatra ohatran'izay vao tsela akoriny ianao député Mambrabendrina ny taraina teto ny amin'ny zavatra nahazo ana tovolahy iray tany amina tanàna inona zazamainty moa izay sa zazamanga ny amin'ny hoe ty firy ny mpitandro ny filaminana tsotra zao lay tovolahy de tsy milamy manontany zany ary ny trangan-javatra tahatahaka ity de mahatsiaro ny zava-misy tany Antsakabary député Mambrabendrina rehefa nisy ny resaka fifandomana teo amin'ny fokon'olona sy ny polisy de nidoran'ny polisy ny tanàna na Antsakabary mbola any zany ary mbola tsy vita fanadihadiny zany mandraky ty ny androany aizany efa rany le Antsakabary de vo aingana koa tsy lavitra zay député Mambrabendrina teny Akazobe teny to nisy fandorana trano ihany ko teny Akazobe teny asa dalo ndray ny nandoro fa ity zany mpitandro ny filaminana manahirana be mieritreritra an'le raharaha député Mambrabendrina manahirana mihitsy satria te hiteny aho hoe ny afo tsinahy na ny afo dorotanety tsy fidiny na ny dorotanàna tsy fidiny ary efa tsy hitsy zay anaovana azy ny mpitandro filaminana ngeno mitarika ny famonoana afo any Ambotately Ambotately n'Akazobe io fa amin'ny fotoana amonoany ny ekipa anankiray ny afo any Ambotately ny ekipa anankiray zany mandrehatra any Antsorobe zay zao zava-misy am'izao fotoana zao afa mihitsy kely izy de mirehatra ny afo any Antsorobe amin'ny Marotsipoy entina tena mandalo amina iny moa ny cortège ndreo le mpitandro filaminana nandeha namono afo tany Ambotately n'Akazobe efa ho andro vitsivitsy zao de mahita ty vaovao ty tsika de hoe ny kompania anankiray zany na kompania maromaro alefa mamono afo ary de ny kompania am'ty ilany ty alefa mandrehatra afo ary akosa tsy azo ekena kosa zany ary za tsy mino mihitsy hoe ao anatin'ny fomba fifehezana fandripahalemana amina sehatra ohatran'ireny tanàna kely anankiray amao le resaka teo trano 20 tanàna kely anankiray hoe tsy voafehana mpitandro filaminana raha tena misy fierenjolahy marina tao anatiny 20 isa lizy fa amiko ny incendie ny afo rehefa tsy fidiny de criminel zany hoe inina natao ary sokajiana oeloka be vava ny fandrehetana afo indrindra manapotika fananan'olona sy ain'olona de eto zany mpitandro filaminana raha tena apetrany marina hoe tao anatin'ny paikady nikasany ifehezana an'lay zay jiolahy mihery any anatin'le tanàna ny fandorana amin'ny fananam-bahoaka mifanohitra tanteraka amin'ny voalazany sata isiny ny mpitandro filaminana eto Madagasikara zany
ary averiko fa crime zany zavatra zany ary incendie criminel no azo ilazana an'izany fa mpitandro filaminana indray no manao azy misesitsika mampalahelo a isan-kerinandro azy zany de hitatitra ny crime ataon'ny mpitandro filaminana avy no ataoko raharaha eto fa tsy rariny zany de tsy hisy fomba hafa ave mino afa tsy ny isan'ny mpitandro filaminana ho alefa any ifezy azo fehezina amin'ny toerana heverina hoe misy fierenjyla no tsy ampy mino afa mbola tsy misy dikany raha amin'ny effectif na ny isan'ny mpitandro filaminana eto analamanga sy ny manodidina reny lasa namono afo any mbohitatelina kazobe reny miohatra am'izay tavela teo nalefa nanao renfort nakany amin'ny toerana io raha tena hoe fierenjyla marina atao fa rehefa ny mpanohitra no mandeha manao raharaha any amin'ny toerana anankiray ny tany soavinandrina nge any amin'ny faritra itasy fa mpitandro filaminana avy any anjozorobe nge no nalaina nanao renfort nakany itasy isakana ny raharaha sy ny fivorininy antoko mpanohitra tany itasy zany hoe azo atao amina faritra anakiroa samihafa ilay fifanapiny ny mpitandro filaminana rehefa tiana ho tanterahana raha ohatra hoe ifefierenjyla zany solomponenana mankon'le izy azo natao tsara ny naka renfort avy amin'ny faritra hafa avy amin'ny commandement hafa avy amin'ny compagnie hafa marina fa tsy mahay loatra n'le rafitra ny fitandrona fandriam-pahalemana fa amiko tsy impossible zany fa azo natao tsara zany fa tsy hoe tanàna kely anankiray tanàna trano roapolo zany ange fa ny olona vitsikely ny eo am'izany tsy foko tany ray kory zany ataotsika hoe misy olona 5 isaky ny tokantrano zany raha be indrindra ny salanisa zany olona 100 ny ao zany ve tsy ho voafehana andihana mpitandro filaminana raha tena marina le aya hoe fierenjyla tao anatin'le izy fa de namotehana n'le fiainan'le olona ray manontolo le sekoly zany moa zany rava tao anatin'le izy tsy hitako zay tenenina isak'izay miona amin'ny olona any ambany vohitra zahay na le olona ny tafahoana aminay miakatra aty am'braona na zahay ny midina makany anisan'ny zavatra mampitaraina ny olona io resaka fotodrafitra asa-tsekoly io kanefa io ny rehare anyty fitondram-panjakany ty hoe nanaova ny ezaka manokana hony tamin'ity fotoam-piasany ty hatrany amin'ny fivorian'ny firenena mikambany zany samina ino an'izany tsika kanefa ny zavatra kely sy le tena mila n'lay fanavaozana tsy voakitika mihitsy de le zavatra kely sisa tavela teo mbola mpitandro filaminana indray mamotika sy mandoro azy tsy te hoe eo amin'ny toeran'lay mpikarakaraan'le tanàna any le be ny tanàna sy ny olom-boafidy rehetra any sy solom-bavambahoaka any amin'ny toerana io fa ny kely sisa nananana no mpotehan'lay rafim-panjakana amiko tsy fahaizana miasa zany ka eto faniry de aleo nameloka mihitsy an'izany fomba fiasa zany fa tsy isan-kerinandro hitanisa zany eto fa de manameloka mihitsy hoe rehefa tsy hainareo no manao ny asanareo mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny io de azagagy ianareo rehefa ny vahoaka mandray ny toeranareo maraparanantsika azy andeha moa député Mambrabenindrina angambany de veritsika fa zay mety toromarika sy tsara ho fantatra ao anatin'ity satria betsaka be député Mambrabenindrina ny vaovao mifamezivezy momba ity resaka fanavozona tanteraka ny lisitry mifidy ity ny amin'ny hoe misy makalisitra hafa ivelan'ny NCNI ihany de mampanantena tosika hafameno misy anko ihany mijery reo karazany hoe izahay anko dia mila mahazo ny lisitra samihafa avy any aminareo sy ny amin'ny hoe manoratra anarana avy any amin'ny antoko samihafa rehetrarehetra ohatran'izany sy ny endrika fanelikiliana amin'ireo tsy ao anatin'ilay antoko zay mahazoazo ny fitondrana am'izao fotoana zao betsaka ny vaovao mifamezivezy ary eo ihany koa ny hoe tsy fahampian'ny fitaovana ho an'ireo zay mpanisa mpifidy agent recenseur zay manao an'izay asa izay am'izao fotoana izao ary misy aza ny mbola tsy niengy akorina lay asa fanisana zay efa tokony nanomboka tamin'ny voalohany volana oktobra raha ny ofisialy zany député Mambrabenindrina hitondrana fanazavana kely ngam'izay alohan'ny alana hoe eto amin'ny plateau raha ny zavatra ny ainantsika tato anatin'ny taona vitsivitsy farany
de io lisy mpifidianana io a no anisan'ny teraka olana lehibe indrindra sy maharesy lahatra atsika fa fototry ny fahafahana manao osoka tamin'ny fifidianana eto Madagasikara. Ary anisan'ny antenaina ho vahaolana ngeza be ahafahana miala amin'ny ampahambetsaka amin'izany fahafahana manao osoko zany a ilay fanavaozana tanteraka refont total ny lesy mpifidianana izay didiny lalàna. Zany hoe ny fahaelam-belon'ny lisy mpifidianana anankiray de tsy mihoatra ny 10 taona lalàna mametraka an'io fa tsy maintsy aprimina tanteraka iny rehefa tonga ny 10 taona de manangana lisitra vaovao. Fa inona zavatra nitranga taona 2024 ty ny tokony nanaovana azy a fa hatrany am-piandohana nge fitondram-panjakana tsy nieritreritry ny hanao an'izay refont total zay, nitady ny lalana rehetra, nitady ny hevitra rehetrarehetra mba hialana amin'ny fanaovana ny refont total io. Ary nahagaga mihitsy tamin'izany fotoana zany reto ekipan'ny vao miera misahana ny fifidianany reto. Za moa tsy te hiteny an'le mahaleo tena satria tsy resy lahatra hoe mahaleo tena indreo. Voainga tany amin'ny adihevitra ny poirandreo ny hoe tsy afaka hanao an'io refont total io seny satria tsisy tetibola. Zany hoe mitady irika fotsiny tsy hanaovana an'le izy fa aminay tsy fialana mihitsy, tsy fialan-tsiny ny tsy fisian'ny tetibola ary tsy fahaizana miasa raha tena marina tokoa zany. Efa vao nandeha ny refont tamin'ny taona 2024 de efa fantatra fa taona 2024 tsy maintsy atao io ka ahoana no tonga fotoana anaovana azy de hiteny amiko anao hoe tsisy tetibola de hiteny ndray hoe zay ekipa vaovao niditra tamin'ny volana oktobra teo. Rehefa tsy mivonona amin'izany de tsy tokony niditra ka. Fa zany no anisan'ny takina amin'ny fanatanterahana ny asa. De tiako atongavana faniry de zao hoe raha ny sitrapon'ny fitondram-panjakana sy ny mpikirakira de tsy nisy io fanavaozana io. Fa ilay listy efa nampijabaka sy nabe olana sy niteraka adihevitra teto amin'ny firenena iny ihany no ho nampiasaina. Fa fatatsika moa fa rehefa nandeha ny antsoantso sy ny fifampiresahana isan-karazany de io ezahana atao io ihany lay fanavaozana n'lay lisy mpifidianana. Mba tsy teneniko hoe saritsarina fanavaozana. Ny antoko tiako Madagasikara amin'ny antoko politika azy de manaraka akaiky an'io. Na de tsy matoky ny rafitra izay mitantana an'io ary amin'izao fotoana zao. Amafisiny zany a. Ary izay tsy fananana fitokiana izay indrindra no mahatonga ny antoko vao mainka hanara-maso akaiky amin'ny alalan'ny rafitra azy manokana. Ka raha ny omana ny antoko tiako Madagasikara ny amin'ny hoe hijery amin'izay fomba faran'izay akaiky hanao an'izay asa fanaraha-maso zay de ny omana hiditra ny anatin'ireny rafitra sy rantsa-mangaika ara-dalàna sy ofisialy ireny ahafahana manatanteraka an'le fa rehefa nahita kosa fa zavatra tsy azo eritreretina ny zavatra tazana sy ny ahihina sy ny efa voapirofo fa tsy mandeha amin'ny laoniny ihany de inona nanapa-kevitra iny hoe tsy iraitsikoombakomba amin'io zay. Le hoe tsy iraitsikoombakomba tsy midika hoe tsy hanara-maso tsony na hiala amin'ilay fanavaozana ny lisy mpifidianana fa tsy hiditra amin'ilay rafitra ofisialy izay hamatotra rehefa avy eo. Fa manana ny rafitra azo manokana ny antoko, manana ny olony ny antoko ary manana fahafahana manatanteraka an'izany amin'ny antoko politika azy voapetraka ny lalàna koa zany hanara-maso ivelany olo rafitra ofisialy io ny fanatanterahana ary hizara amin'ny rehetrarehetra zahatra mitranga any. Za fotsiny zao nisy fotoana zao any amin'ny distrikana ihany nisy ny antso fivoriam-pokon'olona miantso fivoriam-pokon'olona le fokotany tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny. De rehefa miantso le fokotany de eo mandritra n'le fivoriam-pokon'olona lay lehibe ny fokotany no miteny hoe avisa manoratra ny anarany ato zay fomba anaovany azy eo moa hoe samy anoratra sa hoe samy mitondra ny karapanondro ndraiky de soratana fa hanavao lisy mpifidianana tsika
ahoana mihitsy moa no anekena zany fanira ho an'ireo olona tsy afaka nanatrika an'io zany fa solotena ny nalevany ataoko hoe misy olona efatra izy na enina ampitaona tokony isoratra ao anatin'ilay tokantrano anankiray ny telo am'izay ihany nefa no afaka nanatrika fivoriam-pokon'olona ary amin'ny efa mahasolo-tena n'lay fianakaviana ray manontolo de le telo ambiny zany hoy ilay lehibe ny fokotany de tsy voasoratra ao anatin'ny lisitry mpifidy zany zao farany zatra tsy azo ekeny zany ary sasanangy samy hafa mihitsy zany ary fantatra io fokotany io fantatra io commune io ary fantatra io lehibe ny fokotany io fa rahana iakaiky ianareo ny antoko politika manana manana andraikitra indrindra manana adidy amin'ny raha rasala am'zany ary ny mpikambana ho aminy no modely am'zany ka misoratra ny anatin'ny lisitra amin'ny fomba mapety azy no anetanana ny vahoaka tsirairay avy manompoka amin'ny mpikambana amin'ny antoko tiako Madagasikara mila miditra ny anaty lisitra itsika tsy tenanako hoe mila mameno lisitra isika rehefa tsy ameno ny hafa fa isika tompony andraikitry ny antoko amin'ny alalan'izay anjara andraikitra izay no manara-maso hoe araka ny tokony ho izy ve ny fanatanterahana azy eny ary lava de lavo zay faneho-kevitra nentiny député membre be indrina zay satria niezahana nitondra aloha hevitra telo tao anatin'izay fampidiniana fampiresana zany diplomatie malagasy moa zany avokatry ny fanapahan-kevitra zay andraisy ny fanjakana malagasy teo amin'ny sehatry ny ministera ny raharahambahiny nitondrantsika azy teo sy ny fanapahan-kevitra zay amin'ny fanokafana mahasoivoany maroka ny tontolo ny tsy fandripahalemana ary ny tsaro fantatra ho an'ny tontolo mpifidianana sy ny fanoratana ny anarany mpifidy dia nentiny tamintsika teo zany rehetrarehetra izany mbola hiatrika ny fivoriana ometsika trodrano ny solombamboaka mahamira be indrina hiatrika zay satria manana ndraikitra eo anivony bromatry ny anteny miram-pirenena izy amin'ny fandrafetana ireo endriky ny lahadinika tsy maintsy hitondrana ny fivoriana mandritra izao fivoriana ara-potoana izao dia verina ho isika fa zava-dehibe akeo nefa ny nahafana ny tondra ny faneho-kevitra fandalinana ary fizarambavao tamintsika teto de misaotra ary makasitraka andriamatoa solombamboaka misaotra faniry misaotra antsika ato amin'ny studio anankiroa MBS Radio Mata misaotra ny mpanaraka ny fandarana ary manantena fa iona tsoela anao veloma vetivety fotsiny anatanteraka an'izany asa hafa rehetrarehetra zany indray raha soa tompoko eny ary aka kely andefa nyity vidéo ty isika tamin'ny fitokonana nataony taxi bicycleta zay etsy anoso zato eto moa misy ny taxi bicycleta ary tonga teny amin'ny lapan'ny tanàna mihitsy izy ireo no maly de ity orona tsara izay nosotomina tamina fahita lavitra zay manao fizaram-baovao moa zany am'ireny tambajotra sosialy reny no nosotomantsika nzay orona tsara izay mietsika avokoa ny tontolo ara-piarahamonina rehetra rehefa mba nahazo ny anjara ny taxi moto de mba mitabataba koa ny taxi ville ny sarety moa mbola tsy mety manammarina raha tanina rivorenivohatra ny resana dia alefa amitsika zany de miverina miatrika mifandarina am'izay tsika satria mbola misy loha hevitra ho resantsika ao anatin'ny minitra 3 zay marana antsika mifandarina am'ty marainy ty dahoara paly tsy nisy resabe fa avy atrany dia nanao be fiavina andravy ireo mpitondra taxi bisikileta nanao filaharam-be nitokona teo atsisin-dalana ivelan'ny zaridaina anoloan'ny lampantanàna Analakely ireo polisy munisipaly tokony tamin'ny 12 nangataka fifampiresahana sy antony nandroahana azy ireo mpitondra taxi bisikileta saingy fandrahonana fandroahana ary fampiasa-kero no nataon'ireo polisy munisipaly mba nalana azy ireo raikitra ny sakoroka sy ny fifamaliana vokatra izany ka niteraka savorivory nandritra ny minitra maromaro tena an-toerana
raha iverenana ny zavanitranga nanao dia be fitokonana avy nanosy zato ny azana tamena ary ny afara teo anoloan'ny lampantanàna Analakely ireto mpitondra taxi bisikleta reto androany nambaran'izy ireo fa noho ny fanenjehana sy ny fakandro polisy munisipaly ny bisikletany ka saina mandoa vola 4,000 hatramin'ny 4,000 ariary izy ireo ho takalon'ny famoahana ny bisikleta iray no aton'izao fitokonana izao. Tsy rary noho izy ireo no miatra aminay satria izay vola kely azonay amin'ny fitaterana indray ny voateran-doavana ny vola takin'ireo polisy munisipaly. Mitaky arak'izany ireto mpitondra taxi bisikleta mba havela hiasa malalaka satria noho ny tsy fananana asa raikitra no mahatonga azy ireo hanao ity asa fitateran'olona amin'ny bisikleta ity. Zao sabotsy zao zany a ireo misehatra ao anatin'ilay atao hoe taxi bisikleta olona ray mpianakaviana daholo ireo very an'asa tsisy asa zay mahatonga zareo manao an'le asa taxi bisikleta nefany misy saka natao amin'le izy satria alain'ireo polisy munisipalina le bisikleta dia misy vola loha rehefa lasan'le bisikleta anao zany amiankina amin'izay volany aminao zany no alohanao ohatra zany hoe 4,000 na 10,000 ny aminao raha ialina dia iny aloha zany menazy isaovena an'le bisikleta dia mahatsapa marary zany dia tolony reto dia tsy nety androany hoe aleo zay mahitady vola satria izahay mamelona mady amanjanaka maro adidy ray mpianakaviana nanomboka ray volana teo eo zay dia misabotra an'le bisikleta ny antony zany tsy miteny izay antony izy fa alaintsitsy le bisikleta aloha dia rehefa lasa an'le bisikleta zany dia le olona zany matahotra le fananany lasa dia hoana rasefy inona ny anina dia tena le mamezinareo azao ary dia mena an'le diavina izy dia io zany mahatsapa marary le sehatra amin'le fitaterana bisikleta dia nanao an'izao hetsika izao hoe aleo mba hiasa tsy toatoanana fa miasa normal tsy akana satao fitadiavam-bola atao fakam-bola satria mafy amin'ireo olona ireo le mitady an'le vola nefa ny akana ray alina 2 alina nefa mitady an'izay ray alina 2 alina izay mety manera tsy hitandroany. Marihina fa manodidina ny 500 hatramin'ny 4,000 eo ny sarandalina mpitondra taxi bisikleta miankina amin'ny alavilan-darana. Noho ny fahaverezana asa nateraky ny Covid-19 ihany koa no antony ny foronan'ny ity asa taxi bisikleta ity. Eny ary dia misaotra n'ilay findramana n'ilay horonan-tsary ny fréquence TV teo tsika rina zay nahafahantsika zany tatitra ny zava-misy ohatrany tsy voaresaka manko le taxi bisikleta zany fa rehefa diniantsika amin'ny fiarahamonina le izy rina zao zavatra nitranga tsy nisy taxi moto zany anie teto Antananarivo renivohitra raha tsy nitranga ny olana ny Covid-19 ka tena sahirana ny vahoaka dia betsaka ry orinasan-katona betsaka ny fahaverezana asa dia tsy maintsy namorona hasa mety aminy ny vahoaka mety aminy ny sambatan'olona rina ny fanjakana tsy nanana solution na dia nisy vola be aza nomeny ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy mba hanalefahana ny krizy ny Covid-19 saingy
zany resahantsika zany dia tsy mitondra apory teo anivon'ilay vahoaka mihitsiny zay a tokony hoy isika nomena zay tena zo tokony hositrahany tam'irela vola azo Madagasikara teo am'sehatry raisam-pirenena ireny. De ny asa hitany rehetra zany de hoe ndelo mba hano taxi moto sitriny ny ahay. De mbola ady hatram'izao ny ahafahana mikaroka fa azon-dalana eo am'le taxi moto. Fa ny olana eo am'le taxi moto mbola misy ady hifampitadiavana am taxi ville indray satria misy ny lalàna amin'ny fiain'ny resaka fitaterana tanàn-dehibe ny amin'ny hoe kodiaran-droa, kodiaran-telo, kodiaran-efatra tsy ahafahana miatrika an'le sehatry ny fitaterana Rina Rabemananjara. Fa lasa azon'ny politika le izy satria inona ny antony? Manahirana ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo lay fijoroan'le taxi ville zay tsy manaiky ary tratran'le antso-jay ataon'le CEA ka mijoro lay fikambanana zay vondrona an'ireo taxi ville, zany hoe ireo fiarakodia manao ny asa fitaterana amina Antanàn-dehibe zany. Antananarivo renivohitra andresantsika. Raha miresaka an'izay tsika tonga de fantatry ny rehetra avy hatrany hoe Clément sans problème ny CEA zay mitarika ny FTAR fikambanana ny taxi Antananarivo renivohitra. De lalaovina le taxi moto taty ambadika de efa nisy lalàna nentina teo anivon'ny mpanolotsaina ny tanàna, efa maro anisa maro be zao no nitsipaka n'io lalàna io ny tsy fahafahan'ny taxi moto miasa Antananarivo renivohitra satria ny lalàna no manome lalana hitsirika na hitrandraka an'ilay asa amina commune samihafa dia tsy nikeny zany. Fa nentina fandroy zany fa mbola tsy lany ihany zany Rina Rabemananjara fa ny telo ny tadiavana hevitra lizy de nentina tany anatina atota taratasy ilay famizan-dalana an'ilay taxi. Na de mbola tsy araky ny lalàna ary satria délibération tokony amin'ny lalana azy. De nahita niny ny taxi bicyclette zay teraka koa ny taxi bicyclette vokatry ny tsy fananana asa satria ny fanjakana ho isika tsy nahavita namorona asa ary tsy nahavita name fampanantenana amin'ny fitsinjovana an'ilay sosialim-bahoaka na lay hoe sécurité sociale na le protection sociale dia tsy maintsy mamorona asa indray le tanora sy raim-pianakaviana. Zany hoe zay tsy mahazaka taxi ville lasa mandeha taxi moto ary zay tsy mahazaka am'ireo kelikely vovokaina tsy maintsy mandeha taxi be zay efa nekeny ny teo anivon'ny fitaterana zany ho an'ny tanàn-dehibe na ny any ambavohatra. De lasa misy indray le taxi bicyclette Rina. De mba mitako ny zony koa le taxi bicyclette hitantsika tamin'ny sary teo. De reny rehetrarehetra reny anefa vokatry ny tsy fananana asa fa vokatry ny fahantrana avokoa. De hoy ny Banque mondiale malefasika le faly le izy. Hoy ny Banque mondiale 20 isanjato ny tahany fahantrana eto Madagasikara am'izao fotoana zao. Raika amby valo. Aloha tsy esoriko misy le ray satria zany ray isanjato zany efa manetsiny zany eto Madagasikara. Ny amin'ny voaisy io statistique zay fa nilatsaka be io teo aloha teo. Fa no nitonga reto fanjakana reto niakatra ny taux de pauvreté eto Madagasikara. Ny amin'ny voaisa ho isika fa ny amin'ny mbola tsy voaisa zany azotsika antoka mihitsiny fa manodidina 700 isanjato. Io izy io. Banque mondiale Madagasikara izy le taux de pauvreté atteint un nouveau record de 80%. Nouveau record zany amin'ny athlétisme zava-bita tsara indrindra. Motsana ny zava-bita fa ity tika zay nouveau record zay satria ny Banque mondiale zany manana ny arsivana statistika maro be. De tika zay de hoe tsy mbola nisy ohatry ity ho an'ny tamin'ny Banque mondiale ho zay resantsika zay. Fa ny aina ny vahoaka amin'ny akapobeany kosa indray de ahafahana mitaratra hoe mantra lay vahoaka malagasy. Sahirana ary ny filaharantsika eo am'le fahadimy eran-tany am'ilay hoe ambany ny PIB atsika zay Burundi ny ary am'ilay gisitra indrindra eran'izao tontolo zao de manaraka azy eo Soudan du Sud de midikidina ambany kely eo Somalie de eo akaiky eo Mozambique de zay vao Madagasikara. Fa mitovy zany. De efa mitovitra le izy raika amby 20 isanjato indray zany ny tarehimarika vaovao. Fa zany moa mbola tsy mety hita ampitondro zany
fa iazy mbola mamonomby be ihany amina resaka congrès-paritra, mbola manao fitokanana etsero de maka vola manolona ihany, manao pression greffe, manao pression amin'ny mpiasa zay mba manao fitokonana mitady ny anjara karama. Zay enge io fitokonana etsero io hoe ampiakaro ny karamanay de maninona raha ohatra ka mba mijery ny ataon'ny firenena-dehibe zay tiany ty fanjakany ty moa zany le hoe manahaka ny firenena matanjaka, ary izy raha teo mpivezivezy any la Frantsany tokony mba mahita ny zavatra ataon'ny CGT. Le syndicaliste amin'ny grevy any Frantsa amin'izao fotoana zao hoe mitaky zay amin'ny fampiakarakarama. De efa somary nampena ihany moa zany izy ireo ny grevy any amin'ny raffinerie sy ao amin'ny Total Énergie. De efa misy apahany zany miverina miasa ny Frantsa amin'izao fotoana zao. Fepa-kofona ny toe-karena. Satria ny 200 ny station d'essence zany efa somary miverimberina kely, ny toe-karena kokofona. De ho alefantsika eo ny horonan-tsara, jerevo tsara ty horonan-tsara ty. Hoe ohatr' zao ny demokrasia ny olona, ohatr' zao zany filoham-pirenena efa nitondra tetsotsika ohatra. Lay mpanao gazety, mpandalina ady, mpanao reportage na ady zany, ary ny antso ny filoha Macron de niampita ny filoha Macron de mifampiresaka tamin'ny momba ny raharahan'ny Liban. De tena nanitrikitrika mihitsy ny hoe tsy mety ny fomba fakanao fanapahan-kevitra fa mampiororo ianao, ary anisany ianao mampirisika ny asa fampiororona amin'io fanapahan-kevitra momba ny Liban io, satria ny tantara eo amin'ny Liban sy Frantsa moa mifanakaiky be zay. Zay ny antony mahatonga ny Hezbollah io. Resaka hafa ndray zany na zany resana amintsika eto. Fa eno tsara ty fanazavahan-kevitra. Vahoaka tsotra no miresaka amin'ny filoha Macron, miresaka ny hoe tsy ampy ny karama raisinay isam-bolana. Nefa rehefa mahentsika amin'le karama tena vola be le izy rena arabe manatsara. Hoe aloha daholo ny charge fixe rehetrarehetra, miampy ny zavatra iainana andavanandro, tsisy raisina tsony, tsisy tsony ny toe-karena mijanona zany le mba eparina kely, le mba raiketina ao anatin'le volam-pianakaviana. De mifanitsa an'le filoha Macron, fa le filoha Macron koa tsy mitsitsy. Sa zay le iderako an'ity Macron ty, tena miafronté ny olona ary tsy miala. Na voatoraka voatabia sy atody tsy voafelakara. Fe ty amintsika mora misy olona mangataka ohatran'izany, ndeo hiadevitra. Ohatran'ny tsy mbola nahita rina, sakana ny mpiambina aloha voalohany indrindra ZDC. Ary raha mety iresaka zavatra hafahafa negatif de mitsofoka ary tandapa samy hafa. Nefa raha mangataka audience ndray tsy mety mahazo an'izany ny olon-tsotra ty amintsika. De ndeo nge de notsika, nenotsika tsara ny fomba firesaka ty olon-tsotra ity amin'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron. De dinio ny zava-misy eto Madagasikara. Fa na any amin'ny firenena matanjaka ara sahirana le olona, fa misy communication mandeha tsara interpersonnel. Fa eto amintsika tsy misy zany, reny mahazo an'ny taxi bicyclette. Dahoara faly. À ma femme, on gagne 4 000 € par mois. Vous savez quoi? Le 5 du mois, quand toutes mes factures, mon crédit maison est passé, il me reste zéro. Zéro, c'est-à-dire qu'il me reste rien. C'est ce que vous décrivez. Voilà. Je fais quoi? Et je suis pas le seul. J'ai plein de collègues, j'ai plein d'amis qui sont dans le même cas. Non mais donc c'est ça qui est pas normal. Il n'y a pas de recette magique. Non mais ça c'est vrai sur les prix, sur l'essence, le gaz. Il n'y a pas de recette magique parce qu'on ne les produit pas. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit acheter moins bas. C'est pour ça qu'on se bat en européen, ça paraît un peu technique, mais il faut que nous, on aille réussir à moins dépendre de la Russie, à réussir à faire baisser les prix en achetant mieux. Premier point. Ça, on commence à se battre et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, on le fera baisser. Tant qu'on ne le baisse pas, on a mis en place ce bouclier, mais ce qui fait que c'est l'argent public qui prend une partie de la hausse. Ou tout. Bon, ensuite l'électricité, là on se bat, on va avoir la mesure, je pense, dans les prochaines semaines, pour que le prix de l'électricité ne dépende plus justement du gaz, mais comme nous on a le nucléaire, de ce qu'on produit nous, pour le baisser. Deuxième point. Troisième point, nous, on a... Moi je l'ai fait durant ce quinquennat, c'est pour ça qu'ils vous disent tous en pouvoir d'achat augmenter dans ce quinquennat. Non mais je dis pas le contraire. Je vais continuer de le faire et de baisser les impôts. Mais après, j'ai pas de solution magique par rapport à ce que vous dites, parce que vous voyez bien, c'est vos dépenses contraintes, ce que vous dites, le drame que vivent les classes moyennes françaises. C'est les dépenses contraintes qui augmentent. On fait quoi nous? Non mais donc, nous on doit faire ça pour le... Deux, c'est la négo salariale. Là maintenant, si les prix dans la durée restent comme ça, de toute façon, on rentre dans une situation qui est inflationniste, ce qui fait... Mais non mais je vous le dis, dans les négos salariales... Mais monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui,
vous vous rendez pas compte. Mettez-vous à la place d'une famille française, c'est horrible. C'est horrible d'aller. Mais c'est horrible d'aller faire ses cours, c'est horrible de remplir son réservoir, c'est horrible de. Je vais vous dire honnêtement, j'avais un salaire qui me permettait de vivre correctement. Je pouvais mettre de l'argent de côté, je pouvais partir en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je suis devenu un salarié pauvre. Je suis devenu un salarié pauvre. Je peux même plus profiter. 2 000 euros par mois. Je peux même plus profiter de ce que je gagne de mon travail. En fait, je vais travailler pour payer mes factures et payer mes. Mais il me reste rien. Il me reste rien pour vivre. Je vais vous dire honnêtement, j'ai des enfants. Je ne peux plus. Des fois, je me dis, est-ce que je leur. Là, ils ont eu 15 ans. J'ai même pas pu leur faire leur anniversaire parce que vous comptez au centime. C'est ça le problème. Moi, je comprends que l'État ne peut pas tout faire. Mais aujourd'hui, vous allez faire vos courses, c'est catastrophique. Vous allez remplir votre réservoir. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais travailler ou je reste chez moi? Bon, moi, j'ai de la chance. Je travaille sur le centre-ville de Dijon. Mais les gens qui se déplacent avec leur véhicule, je vais vous dire honnêtement, il y en a plein qui ne veulent plus aller travailler. Comment vous faites pour remplir un réservoir à 140 euros? 140 euros, c'est-à-dire c'est horrible. C'est horrible. Sary tamin'ny BFM TV ny nraisitsika iny ohatrany reny natao hoe filoham-pirenena sy ny vahoaka mifampiresaka miteny le tovolahy hoe mivadiko de mikarama 40 000 euros sa inona ny teneniny teo de mitantara rehefa tonga ny 10 volana any hoany tsisy raisina tsony de miresaka ny aminy hoe tena tsy tafavoaka mihitsy ny zahay inona ny andraikitra raisinao de manazava le filoha frantsay ny aminy hoe voalohany mikasika amin'ny pétrole sy ny gazy vokatry ny ady amin'ny Russie tsika tsy mpamokatra an'izany hoy izy dikan'izay tsy maintsy mitady tsika firenena afaka mamatsy atsika mba amin'ny vidiny mora ho zakatsika de afaka manao miravitae amin'ilay solika sy ny gazy aloha tsika zany de vao maîtriser zay tandrifon'izay faharo mikasika indrindra amin'ny resaka électricité de resahany koa zany rina ny amin'ny olana zay tsy maintsy mifamatitra amina gazy sy le tratra ny crise maneran-tany ihany koa de tratra ao anatin'izay zany zay fomba famokarana herinaratra zay de ezahana ahena le izy ary mitady tetikady am'izany ny fanjakana hoy Macron fahatelo resaka pouvoir d'achat fa efa mividy inona natao de miezaka ny apidina sy anena ny etra mba hahafahan'ny olona zany tsy ho lafo be ny entana vidina eny an-tsena dia mba mikenehany le pouvoir d'achat zany natao hoe fanjakana tsy hoe any communication any de miresaka e communiqué en conseil des ministres na hoe alefa amin'ny mpiserasera fiadinan'ny république na alefa amin'ny mpamorona compte fake na alefa mpiasa ny compte fake de manabokaboka zay miantso ny amin'ny hoe tsy ampianela izy de tena miresaka amin'ny classe moyenne mihitsy Macron rina arabe mananjara ny amin'ny hoe fantatra tsara ny zava-misy le tovolahy teo zao de niteny mihitsy hoe salarié pauvre pikarama mahantra zahay tsisy raisina tsony tsy afaka manao vakansa any firenena matanjaka zany tompoko fa afaka mifampiresaka amin'ny filoham-pirenena eto ianao mahantra ianao moa zany tsisy an'izany hoe fanjakana ve mba mieritreritra pouvoir d'achat anao zany fanjakana ve mba mieritreritra ny électricité anao zany 400 mégawatt ny tenenina hatram'izao izy mbola savolaina manarina groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 any andekaleka io 120 mégawatt io mbola laloviny io mbola zozoziny kely dakadakany ataon'ny resaka communication nefa 400 mégawatt ny napanatenainy tsy vitany hatram'izao miresaka gaz solika mivola amin'ny pétrole ny azy mamaiky azy ny andoha fa tsy mieritreritra mianticiper situation izy ndeha itsika hamokatra an'izay efa nanantsika eto de ndeha itsika anao négoce an'le Madagascar alina inona ny efa azo exploiter tsika misy production disponible ave ao entiny eo amin'ny tsena aloha local marché local fa mijaly le vahoaka tsika au moins mba miaina kely aloha zany le filo lafarany avy ivelany fa tsy hanao réquisition lava amin'reto fournisseur zay efa leo mbonana ny reto zany le atao hoe tantanam-panjakany fa rehefa renisika nresahany amin'ny Maroc rina inona ny teneniny amin'ny Maroc efa manao ny areny teo zao zahay dia miroso amin'ny foto-drafitrasa dia andeha PM tsy hita lohany tsy hita dodosiny hatram'izao dia efa mieritreritra koa zany zahay ny resaka ny herinaratra sy ny angovo zay manko le amin'ny Maroc any Casablanca any
resaka forum business le izy de vita malagasy de miaraka am'ireo entreprise marocanina le any de rehefa niona tam'le mpianatra omaly le diaspora malagasy de mitantara nyty fotodrafitra fa tsy miresaka an'le fahorim-bahoaka eto tsy miresaka an'le insécurité tsy miresaka zavatra marobe tsy miresaka an'le voaka malagasy loa hoe 20% ny banque mondiale mantra velona tena zay mihitsy ny fomba fiteny mantra velona zany hoe mantra izy fa velona fa tsy hoe velona mantra zara fa velona zara fa velona noho n'le fantrano fa iny ohatran'le resahana tany New York any resahana any am'le diaspora anao karazana autoroute zay reny ano vetivitesiny etsero zay asa normal nataona mpitondra fanjakana de eto ny fanontaniana mipetraka amintsika de ity efa nisy fanontaniam-bola mpanjakana nandehananareo tany'le Fivry Medef reo entreprise francophone zany zay etsona ny famatsim-bola anao investissement aty Madagasikara efa mba nisy voka ve zany firy ny délégation nanentina avy aty ary niaraka amina mpandraharaha samihafa ho any Frantsa tamin'ny fotoanandro iny le hoe Fivry Medef nandeha tany Côte d'Ivoire nareo Fivry le hita Afrika niaraka amin'ny banque mondiale inona ny zavatra nigeneny Madagasikara nandritry ny fotoam-pivorina iny nandalo vola mpanjakana nareo nandeha tany Abu Dhabi tao anatin'le Émirats Arabes inona ny geneny efa firy ny mpandraharaha avy any tonga eto Madagasikara akoatrin'le hoe iara asa amin'ny Dubai Madagasikara mpandraharaha ny Dubai anao antana masoandro ny teto karazana tanàna marobe rina mbola misy afa-koa nandehanana fa zay aloha mbe ato an-tsaiko de zao ndray any Maroc de inona mba gaineny le fanjakana hatramin'le hoe industrialisation nitondra karazana délégation na tsaitsay zany io koa moa zany zay mamorovory olona zay mpanao Facebook de entina parmi an'le délégation na de tsy de tena hoe inona moa nidirany sasany andeha ho any sady tsy technicien na tsinitsinina fa le pisolelaka anaty Facebook angambany lay mpanao io merci présidence le hoe bravo président angambany tsy fantatro ny critère fa reny olona mivoaka reny ene tsy mivoaboaka ho azy fotsiny reny fa misy PRDM koa reny zany hoe misy vola mpanjakana lany am'ireny délégation na entiny reny de inona ho any gaineny le fandehanana tamy Medef le tany Abu Dhabi le tany am'ireo firenena nandehana retsaka hoe miantso investisseur ho avy aty Madagasikara satria itindra zany de hoe miantso investisseur de nresaka énergie nresaka agri sy ny élevage marobe resahanao anatin'le izy akoatriny tsy fantatsika angamba de hoe misy accord de partenariat hafa angambany ve ketrehana ndray am'ty io mbola ho resahantsika le resaka doing business io satria tsika kory am'y resaka anjany ary anisany jerevana ny tanjakaraha teo kareny valaka tanteraka tsika reny nefa zany critère ray ijerevana ny fansony le firenena renarabe mananjara eny arika maraparantsika ny fandarana somary miditra resaka toe-kareny sika resaka fitantanana ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zany ho an'ny Madagasikara tompoka de tsotra ihany ny eto Madagasikara dia tsy fahaizana mitantana no mahatonga an'izao fijaliana izao zay le izy tsy fahaizana mitantana tsy fahalalana tsy fahafantarana hoe inona no tena hoe zavatra tena hoe maika sy tena hoe tena ilainy vahoaka tsy azo iandrasana hoe fotoana very fa ny tsika raha mbola miresaka intérim resaka vonjy maika foana nefa atao amin'ny banque mondiale raha resaka toe-karena indray efa miteny hoe raika amin'ny 20% ny tany fahantrana miakatra ny tany fahantrana eto Madagasikara de ny tenanay aloha gaga ihany tao anatin'ny 420 zay na eno interview na eno fanazavana milaza hoe maro toerana ny vidin'ny PPN ny vidin-javatra maro toerana ahoana de zay zany nentina anazavana indray hoe efa tena milamimane io resaka vidim-piainana io de hoe maro toerana tsy any amin'ny resaka maro toerana ny tadiavin'ny olona fa hoe ahoana no iakarany fahefa-vidin'le vahoaka ohatra ny tabadabany le rangaha nanoloana ny Macron teo le fahefa-vidy mihitsy any nyreraka
le vola malagasy mihitsy ny rerake le asa mihitsy ny tsy misy de ho avy eo am'le taxi bisikleta mantsy fa mba manako tenenina amin'iny koa zay fa io tsy vitany hoe maro toerana ny vidim-piainana maro toerana ny vidin'ny PPN ianao miteny hoe maro toerana ny vidin'ny PPN ny banque mondiale miteny hoe miakatra ny fahantrana raika ny 900 de ahoana zany ve de mifandray ve zany zavatra mifanipaka zany raha miteny ianao hoe maro toerana ny vidin'ny PPN dikan'izay zany misy ezaka tao nisy ezaka de hoe ezaka amin'inona fa fomba fiteny zay fa ny tena marina tsy maharaka ny vovokain'ilay malagasy amin'ny fiatrehana n'lay vidim-piainana na io frehana 900 ny taxi be Antananarivo efa tsy zakan'ny olona io zany hoe io aloha misy de zay fa tsy hoe tsotsorona fotsiny maro toerana ny vidin'ny PPN sy ny sisa de ho hitantsika eo hiditra ny maintsoahitra de ho hitantsika eo mifandehany fa ny kapokambaro any aminay fa 700 ny kapoka maro toerana ve zany ve natao hoe maro toerana 700 ny kapokambary am'izao mbola tsy avy ny orana mbola maina ny lalana de ratsy ara de any le fipetraka le izy ka ny eto Madagasikara de averina ihany fa io resaka tsy fahaiza mitantana mihitsy sy vokatry ny fisian'ny fanodikodonana etseroa matoa misy an'ireny hoe 1.5 miliara misy manodikodona ireny tenenin'ny IGE mampahantrana zany re olona fa inona ny vokatry zany de zao le vahoaka malagasy dia vao maika mesahirana ka raha miteny banque mondiale hoe miakatra ny tany fahantrana ao amin'ny antsoina hoe repoblika ny Madagasikara de misy antony be tabe ao de ny antony tsy fahaiza mitantana tsy fahaizana amin'ny akapobeny tsy fahaizana maro lafy izay no mahatonga an'le izy fa ny olona nivelany ihany mitsirritra foana hoe raha izay no any Madagasikara any ndao ampifamadihana hoe izay aty nipetraka Madagasikara de nareo andao mipetraka aty de vetivety ny olona de tafavoaka satria mahita an'le zavatra misy ety inona no ananantsika aloha ny arena voalohany aloha tompoko de ny olombelona zay ny arena voalohany fa za mipingapinga hoe tezaina ny malagasy itsirritra ny any Dubai itsirritra ny any Floride itsirritra ny any Paris manana olombelona ianao eto amin'ity Madagasikara ity olombelona fa tsy hoe ampanofisina ny olona hoe mia zao hoe sy ny sisa manana olombelona ianao de manana tany ianao tany navelan'ny razana zay ny dikany hoe tany razana ary inona ny lohatenin'ny hira-pirenentsika ry tany razanay malala inona ny dikan'izany le tany zany anao io tany razanay iza le hoe nay sika malagasy ny dikan'io ry tany razanay malala dikany hoe malala hoe tena tsy fonay zany fa anay zany manana lanja lehibe aminay zany manana olombelona sika tsonay malagasy manana tany isika men'Andriamanitra fa tsy ay ny tena hoe mampiasa araka ny tokony izy an'izay fa ny any ivelany no mahazo tombontsoa am'le tantsika am'le fahaizan'ny taranakitsika am'le tanoratsika mampalahelo ane zany ny eto mahantra ihany de nefa le olona lasa zay mahita lalina mivoaka ny velany de lasa tsy ometsiny mihitsy zay lasa mivoaka ny velany kinona ary no ataony eto inona no ataony eto ary ny tsenan'ny asa tsy ao avy eo ny arentsika tonga de mandeha ambolongany ihany raha tsy resaka nyreny hoe volamena sy ny sisy reny tsy misy an'le valeur ajoute ho ny professeur Ralson Roger fa raha mba eto amintsika reny miodina ahodina de mba hoe miakatra le izy fa nga misy an'izany eto tonga de lasa mivoaka any ihany de eo am'le resaka taxi bisikleta araka ny tenenina teo fitateram-bahoaka zany zao de fa tena tsy fantatra intsony hoe inona ny définition an'izany eto amin'ity Tananarivo ity fitateram-bahoaka ka ianao raha vao hoe nahazovahana ny taxi moto de randra-tarihany io de tonga koa ny taxi bisikleta hoe ahoana zay ahoana koa zay zany satria ny taxi moto io de tonga de mipotra ny taxi bisikleta satria fasairanana sy fahantrana no dika an'izay andeha angalatra raha ve le olona ary zay no manisan'ny mahatonga ny fitombony ny alatra eto amintsika ny tsy fisiana asa
miakatra kely ao amin'ny resaka taxi. Be dehibe any no mitondra taxi tsy fidiny. Eo amin'le resaka le fidiram-bola ihany io. Tsy tokony hitondra taxi le olona. Tsy miteny akory hoe ratsy ny asana taxi. Tsy izay ny tiana tenenina. Fa maro amin'ireo mpitondra taxi no diplômé. Voamaly zao ny tafaresaka tamina olona tany Tomasina tonga eto Antananarivo, manana master le olona fa mitondra taxi. Zany hoe le master zany raha ny tena izy de tokony hoe ampiasainy amin'izay mifanaraka amin'izay diplôma an'izay. Zany hoe manana baka zany hoe manao fitateram-boka be dehibe, manana maîtrise. Fa zany ny eto Madagasikara. Zay ny misy eto. Ka io na mpitondra taxi, misy olana amin'ny tontolon'ny asany. Taxi moto, misy olana amin'ny tontolon'ny asany. Taxi bisikileta, misy olana any, matoa ohatran' ireny zavatra anseho maly teny Analakely. De rehefa mitomby ihany io tsy fanana azy io de azakady. Zao nefa misy taxi sarety. Taritin'olona, tsy omby tsony mitarika sarety, fa olombelona, mampalahelo zany a. De hoe raha sarety zany mantsy hoe entana no entiny eo amboniny. Fa efa olombelona no entiny eo amboniny. Indrindra tamin'ireny le niakatra ny rano teto Antananarivo reny de zay tsy te robo-drano de mitaingy sarety, fa olombelona no mitarika an'le sarety. Aty amin'ny taona 2020 sy 2021 mba mahalasa saina an'izay tompona andraikitra any ananiny ve zany tompoko. Olombelona amina renivohitra firenena no mbola ahitana hoe olombelona mitarika sarety. Ary zay mantsy manahirana amin'le sokajiana hoe tanan-dehibe ve Antananarivo sa ahoana. Any amin'ny geografia mantsy mianatra an'izany. Ataonao hoe tanan-dehibe le Antananarivo, to tsy tanan-dehibe. Ataonao hoe ambanivohitra, to tsy ambanivohitra. Atao hoe tanan-dehibe, nefa to misy omby, to misy sarety, to misy inona, to misy tambary, ohatran'ny hoe tontolo ambanivohitra. Ataonao hoe ambanivohitra nefa tsy ambanivohitra fa ho asiana teleferika indray hony. Tsy fantatra tsony tsy fantatra tsony eto amin'ny Antananarivo ity. Avy eo resaka fitateram-bahoaka de io izy io. Ka ianao raha vao nanaiky an'ireny resaka hoe io ny taxi moto fa mandeha ny rehetrarehetra eny de osy io ny taxi iny ty taxi bisikileta ahoana koa zany zay. De io lojika be manao randra-tarihany io. Dia lasa le taxi moto lasa ny taxi bisikileta, lasa ny taxi bisikileta sy ny polisy municipal no fanenjana ery amin'ny arabe ery. Nefa le izy tena politika mpanjakana amin'ny tontolon'ny asa no voa. Any amin'ny fotony mihitsy no mahatonga an'io. Io efa tenentsika tsy foana hoe voka-javatra daholo eny izao zavatra miseho eto Madagasikara. Vokatry ny tsy fipetrapetrahana tsara amin'ny fomba fitantanana. Fomba fitantanana firenena io, fomba fitantanana tsy mety. De mampalahelo ao anatin'le izy ny olona sahirana ihany no lasa itery alohary amin'ny endrika fifandonana sy fifanenjanana. Nen'ny polisy munisipaly baiko ny azy, asany azy tompoko. Manatanteraka baiko izy hoe esory reo sinsisa. Malagasy reo. Reto hoe taxi bisikileta mitady izy dia noho ny olana dia malagasy ihany koa reo. Zany hoe tratra ny tsy fidiny, tsy avy amin'le olona, tsy avy amin'le hoe mafilo, tsy any mihitsy. Io mantsy mora miteny hoe mafilo hoe vrehitra gasy sy ny sisa, mora miteny an'izany. Fa rehefa tena jerevanao le izy tsy miakina amin'le olona neny, tsy hoe mahatonga ny tsy fandehanan-draharaha fa miankina amin'ny tsy fahaiza mitantana mihitsy de olana mitambatra de izay no mahavoantsika. Nefitsika rehefa miresaka ny ivelany ihany, anao an'izao anao an'izao izy. Ny anao ary aty taxi bisikileta tsy voava, tontolon'ny asa tsy voava, anao iresaka an'izao zao any nanany, ary ny olona mahita ny zava-misy eto dia avoaka amin'ny Banque mondiale hoe 2,7% ny taux de pauvreté eto Madagasikara. De tsy mahamenatra ve zany? Zany zao zany taremarika zany vao avoaka amin'ny Banque mondiale raha ny tena lojika hoe vao mivoaka ireny taremarika ireny avy hatrany.
de tena tokony hoe tena misy fina fandraisana hoe resaka eo nivo ny mpitondra fanjakana sy eo amin'ny rasa mangainga sisy izy izavo ny voakasiky ny resaka hoe pauvreté ny amin'ny société civile tompona orinasa ndretrarehetra tonga de miresaka hoe ahoana ty taremarika navoaka ny banky iraisam-pireneny ty, ahoana mba anatsarana mba hoe ampienana n'lay fantrana eto Madagasikara. Fa mivoaka ny taremarika ny banky iraisam-pirenena milaza hoe mitombo ny fahantrana eto Madagasikara, tsy maheno ininona ianao, tsy maheno ininona hoe inona mba réaction amin'izany, de aza gaga ianao raha miteny ny olona hoe afa ihany tamin'ny androny dada, averenao dada, mijaly zay tena vonjeo zay dada sisy président Marc Ravalomanana io dada io fa tsy dada hafa ny eritreretiny sasany fa président Marc Ravalomanana io teneny io le teniteneny olona hoe vonjeo zay satria tam'izany rehefa misy ny zavatra hoe tsy mety ka mahakasika indrindra amin'ny fiainam-bahoaka fa tsisy mipetrapetraka hoe afaka mipetrapetraka ao ministra ao satria fantatra tsara moa tamin'ireny ny toran'ny président Marc Ravalomanana ireny entina maraparana antsika azy fa tamin'ireny eny misy conseil de ministre amin'ny enina maraina amin'ny enina maraina tao Ambotsiroatra tao tadidinay mihitsy tamin'ireny eny tamin'ny président Marc Ravalomanana nitondra ny fireneny ireny eny misy ministra voantso andro alina be olona manao pijama voantso tsony président Marc Ravalomanana satria tsy mandrosaina ny président Marc Ravalomanana tamin'izany hoe ahoana no anaovana ny reto vahoaka malagasy reto, ahoana ny tena hoe tsy mandry andro zany ny tamin'izany hoe ahoana fa ny amin'izao zany efa miteny daholo hoe tena tsy mety ny zava-misy eto amin'ny firenena. Miteny ny banky iraisam-pirenena io zao vao farany io ndray taremarika navoakany. Banky iraisam-pirenena izy tsy miteny hoe tsy mibaiko hoe zao hoe miteny direct ohatran' zany. Izy angafaka manala ministra, tsy afaka manao an'izany ny banky iraisam-pirenena. Fa taremarika tompoko no avoakany avy amina porofo isan-karazany sy niainga avy amina fanadiadiana isan-karazany. Avec preuve isika miaraka amin'ny porofo hoe tary indisy PDB de zay vao mivoaka io taremarika io fa nga io avoaboaka fahatany, tsy avoaboaka fahatany io. Miteny ny banky iraisam-pirenena, miteny ny ray aman-dreny mpitondra fivavahana, miteny ny société civile, fiarahamonim-pirenena, miteny ny secteur privé, amin'ny sehatra tsy miankina, miteny daholy hatramina fikambanany tsy anasa tonga teto, miteny fikambanam-behivavy, miteny ny ray aman-dreny ara-drazana ny tangalamena fa PDB no miteny hoe tena tsy mety eny ty eto Madagasikara ty raha mbola izao foana ny fomba fiaina fa ahoana ny atao dia ahoana ny atao ary manoloana an'izany. Tsisy afa-tsy ny fifampiresahana dinika eo ambony latabatra. Nao aloha hidinika, fifidianana raha teo tsy maintsy ho avy io na hoela na hoaingana dia anao iresaka. Zay ihany ny solution. Fa ny sasa moa ny ambadimbadika any ny ato amiteny hoe andao hidinika, sasany ohatran'ny miavonavona, sasany tsy zavatra hafa mihitsy ny ao andohany eo efa tena hoe ny anay zao ihany de zay zany. Le izy ko moa tsy misy fanerena koa eo. Tsy misy fanerena io fa le izy faharesen-dahatra amin'ny hoe tombontsoa sy mahamendrika sy mahamety ny firenena izay no tena zava-dehibe. Fa io ne raha hoe anao dinika nasionaly na hoe fionam-be pirenena tsy nisy ny teny mihitsy hoe tsy maintsy. Fa zay tsy teanao zany de tsy teanao zany izy ko. De any izy zany rehefa tsy teanao fa tsy adala akory ny ray aman-dreny mpiangonana amin'ny fefikaima miteny hoe mila miditra amin'io. Fampiresan tenin'olon-dehibe zany, teny ray aman-dreny zany, ny any amin'ny sehatra resam-pirenena mivondrony Europeanina. Mety aminareo no mifampiresaka, kinina indray. Société civile sy ny sisa efa tenenina teo. Hatramin'ny mpanao politika PDB fa miditra amin'izany daholy. Fa itony resaka hoe taxi bisikilety sy ny sisa voka-javatra daholy reny.
efa endrika tsy fanandranan-draharaha eto amin'ny fireneny reny. Fanalana ministra efa endrika ny krizy eto amin'ny fireneny reny. Zavatra mirehatra tsy tanàna mirehatra tsy ny sisa efa endriky ny tsy fandehanan-draharaha daholo reny eto amin'ny firenena ka